Tafaraka iray isika tokolasy tompo avy atan'ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada zany arahanao ihany keo amin'ny YouTube sy ny Facebook amin'izao andro vaovao izao. Alarobia fa 1 ny volana Jona taona 2024 isaorantsika ilay naharina ny fitantanana sy ny fitahiny satria raha tsy teo izay dia tsy afaka niaraka etsika tao anatin'ity fandarana maminareo loatra ity. Isaorantsika ireo teknisianina izay manatosany teknika ny eto amin'ny vohipena ny any amin'ny faritra rehetra any satria dia izay no antoko ny fahafahantsika miaraka atao anatin'ny fandarana ary ianao izay manaraka na amin'ny alalan'ny sary na amin'ny alalan'ny feo dia isaorana mitafitafy tokoa satria midika ho fitiavan-tanindrazana zany, midika ho fifamatorana izany, midika ho fametrahana ny raharaham-pirenena ho tena manana ny toerany avo dia avo izany rehetrarehetra zany ka mahatonga antsika ho saro-piaro sy ho sarotiny manoloana ny zavatra rehetra izay miseho eto amin'ny firenena izany. Fiandrianam-pirenena zany tsy tenitenenina fotsiny zany fa tena mila saro-piaro amin'izany isika dia manaraka amin'ny miara-manonja ianao dia mivelatra ny fomba fijery izany ary zay moa zany dia tena zava-dehibe ary fandarana takantony dia anjara biriky eto amin'ny firenena ilay izy. Ankoatran'ny izay raha ny fandeha ny fandarantsika dia misy ny mpisehatra eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izany rehefa alarobia moa zany Andriamatora Motarisona aleloia teratany malagasy ray malagasy reny zany no miakatsehatra eto ary efa hatramin'izay citoyen malagasy ho an'le tity kely teny frantsay sasany mantsy tsy maintsy asisiana kely an'izay teny frantsay zay zay vao mety hoe metimety kokoa ny fampitahan-kevitra io moa samy manana ny eritrerany sy samy manana ny toe-tsainy fa dia Andriamatora Motarisona aleloia zany zao no eto amin'ny sehatry ny plateau miara-manonja MBS radio Mada zay zao dia efa niteny kely indray eto amin'ny miara-manonja MBS radio Mada. Namana fanira zafy manantany ho avy eo dia mbola ho avy ihany keo ny mpisehatra manaraka zany fa dia ho hita itsika eo ny fivoarany sy ny fandaminana akapobeny izany fa zay aloha no azo ambara. Resaka hoe nationalité fizakana zom-pirenena frantsay tsy ataontsika intsony hoe vahiny fa le vahiny mantsy ohatran'ny malalaka be fa zom-pirenena frantsay hoe mizaka zom-pirenena frantsay ny filoham-pirenena malagasy aperinasa. Tao anatin'ny herinandro izy io zany dia tena naresaka be ary samy manana ny fomba fitenin'ny olona, samy manana ny fomba faneho-kevitra dia zay no zava-misy ary le izy aty amin'ny faraparany ny fotoana izay ataperany ny fotoam-piasany ny filoham-pirenena no misiny zay resaka izay. Ndeha aloha fitiantsika kely fotsiny hoe inona moa zany ty raharaha ty satria eny anivon'ny fiarahamonina eny tena misy ny tsy maraka, misy ny mametraka an'le izy hoe honohono fa tsy honohono ty resaka ty fa tena izy zany matoa miteraka resabe eto an-toerana sy hatrany ivelany any ary tena eo amin'ny sehatra raisam-pirenena mihitsy hoe taitra amin'izy hoe inona zany fa inona zany amin'ny Madagasikara zany ka mifandeha moa zany dia hoe nangataka ny zakany zom-pirenena frantsay ny filoham-pirenena malagasy efa hatrany amin'ny taona 420 sy 2000 dia nandeha ny fotoana dia rehefa nandeha zany ny fotoana dia tsisy nahalala ny akamarony, tsisy nahalala fa dia nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny président ny repoblika amin'izao fotoana izao tamin'ny taona 2020 sy 2000 ary raha tadiditsika ara tamin'izany fotoana izany efa taty amin'ny faraparany mihitsy fa hoe hikatona zany ny fametrahana tota-taratasy raha tsy hoe tsy diso mihitsy ny fitadiditsika efa hikatona ny fametrahana ny tota-taratasy ho an'ireo izay nanam-paniriana hilatsaka ho fidiana ho président ny repoblika tamin'izany dia efa taty amin'ny faraparany ity zay vao nampidirina ny tota-taratasy n'Andriamatoa Andry Rajoelina satria tamin'ireny zany le nisy an'le hoe ianona tsy mahazo milatsaka, ianona zao, ianona tokony tsy hilatsaka sisisa mandeha daholo ty resaka rehetrarehetra ty dia avy eo fa taty amin'ny farany
miditra ilay tota-taratasy izany de nandeha moa zany nandeha de tafiditra fiodinana faharoa izany sy ny candidat président Marc Ravalomanana tamin'ny zay zany tsy mbola nisy nahalala an'izany fa raha ohatra hoe tamin'iny le fasiafasana le fifanatrehana to amin'ny TVM iny no mipotra io resaka io nanahoana reny mety hoe vokany sy ny sisa fa dia nanamafy amin'izay ara ny gazety nanamavy ny gazety tany ivelany Le Monde Afrique fa hoe tena frantsay ny filoham-pirenena malagasy de ahoana zany sinsisa de aveo teraka fanio-kevitra tetseroa de hoe ao zany milaza ny amin'ny hoe ny sasany aloha tonga de tany amin'ny vonana hoe ndao metraka fitoriana misy atoko politika zany zao nametraka fitoriana dia ino moa zany ny napetrany fitoriana an'izay nametrahany azy ao indray ny sasa milaza tokony andray andraikitra ny androm-panjakana akoatra ny androm-panjakana mpanatanteraka akoatra ny fiadinan'ny repoblika sy ny gouvernemanta zany de tokony andray andraikitra mbola misy ao ACC mbola misy ao Sénat mbola misy ao temeram-pirenena tokony andray andraikitra de ao indray ny milaza ny amin'ny hoe sasandray manao taratasy misokatra indray miatefany amin'ireo androm-panjakana takan'izany ohatra reo collectif reo malagasy any an-dafy any le atsotsika hoe diaspora de misy fikambanana moa izy ireny arakarak'izay fadehany eo fa dia fanio-kevitra isan-karazany no misy amin'izao fotoana zao de ny ato amin'ny mpitondra fanjakana miezaka mafy ny mpanohana ny Andry Rajoelina zany miezaka mafy zany mba hoe anarona ny zany hitondra fanazavana sy ny sisa zay zany no zava-misy fa ny fanazavaniza no maresy lahatra amin'izao fotoana zao raha hipetraka zany ny tena hoe amin'ny maha-olom-pirenena ny fanazavana hoentiny reto mpanohana ny filoham-perinasa Andry Rajoelina ve momba nyity resaka nationalité frantsay ihany ity sa ny fanazavana sy ny fihetsika zay avaty amin'ny mpanao ny fitsikerana tandreny fa tsy mipanohatra rery fa efa mihitatra ny mitsikera anyty raharaha ty fa tsy mipanohatra rery sasa mantsy raha vao miteny mpanohatra de tim maneo antony tsy resaka tim zany tsony io tsy tim marery ny tiako Madagasikara efa nahazava ny teny président Marc Ravalomanana tany Antsirabe na nisakatsakana na raha hoe mitsototosa ny ino ty izy ty ny congrès paritra vakinakaratra fa totosa ihany noho ny fitahin'Andriamanitra de fa nazava tsara ny ACC teo aloha mila manazava momba an'io hoy ny président Marc Ravalomanana be de be zany ny faneo-kevitra fa rehefa lanjainao zany mandinika anao amin'ny fiarahamonina le ato amin'ilay mitaky fanazavana mazava sy ny aty amin'ny tsikera no mavesa danja kokoa de miezaka ny eo mitondra fanjakana sy mipanohana ny régime amin'izao fotoana zao mitondra fanazavana kanefa fanazavana ahoana moa lay olona tena hoe resahana tsy miteny mitondra fanazavana hoe izao ny tena momba nyty raharaha ty izy raha moa mivoaka makany ivelana any lasa tsy retsaika efa ny Paris ny anao tamin'ny Macron communiqué de presse na lefa ny any amin'ny présidence tonga tsy retsaika tsy fantatra hoe ahoana nefa ny filoham-pirenena fandimpiteto tompoko rehefa mivoaka makany ivelana manao conférence de presse eo ivato amin'ny salon d'honneur tonga daholo mpanao gazety na mpanohatra izy na tsy mpanohatra izy na inona izy de mametraka izay fanontaniana manitikitika azy satria ny manoloana ny voaka malagasy ny dikan'izay tonga avany dia ao amin'ny salon d'honneur filoham-pirenena fandim na président Marc Ravalomanana na président Erajonao Ramampianana na président Ratsiraka na président professeur Zafy Albert tamin'ny président Tsirano na tsy fantako zay mbola tsy teraka fa zay no izy fa ny amin'izao fotoana zao tsy fantatra mihitsiny be de be ny resaka mandeha ary be de be ny mila valim-panontaniana avy amin'ny filoham-pirenena tsy misy zany dia zay le izy de samy maneho hevitra eo ka de hoe ho arahantsika ho angatantsika namana teknisiana tonga dia ao aorianan'izay zany
mitondra fanazavana Andriamato Ramotarsol aleloia ny fanazavana ny entan'ny mpitondra tenyny gouvernemanta momba nyty raha ty nationalité sy ny sisa ahoana ny fomba nanazavana azy efa rentsika ihany l izy a fa aloha averiny indrem-pandeha aloha fa iainga amin'izay mantsy ny fanionkevitra Andriamato sy mifanazavana entan'Andriamato Ramotarsol aleloia rehefa ao le izy a namana teknisianina de aloha raha antsika kely ny filohan'ny Rajoelina tompoko dia ary tsy vaovao zany za efa naheno an'izany tamin'izy nilatsaka hofidiana be ny tanàna tamin'ny taona 7 sy 4 arivo dia efa naheno satria za anisan'ny niara-dia taminy nanoana azy tamin'ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny taona 7 sy 4 arivo efa naheno aho hoe ny filohan'ny Rajoelina io dia 4e génération ana famille fianakaviana frantsay zany hoe aty amin'ny indra moa natao génération tsy aty amin'ny taranaka faefatra aty amin'ny taranaka faefatra izy amina fianakaviana frantsay zany hoe ny dadabeany ny arrière grand parent zany ny dadabeany zany dia ny zaka ny zoam-pirenena dadabeany dia ny zaka ny zoam-pirenena frantsay zany hoe raha atao amin'ny lazatsotra azy faran'izay tsotra dia mizaka ny zoam-pirenena frantsay ny filohan'ny Rajoelina par affiliation. Za mino satria moa filohan'ny Rajoelina fiainany manokana hoe ala izy tamin'ny alalan'izany par diplomatie zany no nazahoany an'io satria nahoana ny frantsay no tonga dia manome anao an'ilay statut na nationalité frantsay n'inona ny antony noho ny zavatra nataonao ino ilay zavatra nataonao Andriamato filoha raha tadidinareo tsara dia anisan'ny élection démocratique reconnue dans le monde entier tao aorianany olana nisy teto Madagasikara tao aorianany 2009 ny élection tamin'ny 2013 noho izany andao omentsika récompense arzoan'ny frantsay ny fitondrana frantsay tanteraka ny manao an'izany mangataka titre de séjour ny filohan'ny Rajoelina satria izy mikarakara ny vady aman-jana dia nomeny izy ireo ny statut na nationalité frantsay. Ny talen serasera teo aloha tao amin'ny présidence no tona fanazavana farany teo zany madame Rina Rakotomanga fa le teo alohany Lalatina Rakotondrazafy mpitondra teny gouvernement za ministre ny serasera tonga dia omenan'Andriamato Ramotarsol aleloia ihany fitenenana olo-pirenena satria ianao mantsy mbola tsy naneho hevitra momba nyty tantara mangy ity fa tsika sionao teto tamin'ny farany dia potra le izy dia izao anao neto ahoana ny fahitanao azany raha misy resaka mifanipaka na dia samy eo anivon'ny fanohanana ny fitondrana azy ry zareo mitondra fanazavana. Voalohany aloha dia misaotra ny tompo nahazo an'ity andro an'io ity miaraba ireo mpanaraka ny fandarana miara-manonja ny any ampitan-dranomasina rehetra any ny eto amin'ny tany fanjakana malagasy dia atao kokoa manokana ny any Anjozoro be ny any Ambily be no ny antony maro samihafa miraba ireto mpisehatra mpanao tsy lazaina ty amin'ny MBS sy ny radio Mada miaraba ireo olo-pirenena rehetra tsy vaky volo dia hitatsika teo mahatonga hoe naverina nalefa ny tenin'ny ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta kasika le momba ny nationalité zay ngamba azotsika fa tsy hoe zoam-pirenena frantsay sy ny nationalité ny filoha Rajoelina hitatsika koa teo ny fanazavana nentin'ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta taloha talian serasera talian serasera fiadidinan'ny republika zany mametraka précision mihitsy irina eto akaiko eto tsara indrindra zany satria mila tena précis tsara le zavatra tenenina fa ny zavatra tiako azavaina ao anatin'ity fandarany ity zao de gaga mahita an'izy mirahavavy mitsôtsôpona eto anatrehan'le olana tranga eto amin'ny firenena inona ny mahagaga anao inona tonga de hoe manaitra anao satria tsy le zavatra tsy le olana no tenenina tsy nisy ny ady hevitra amin'izay genetika ny Rajoelina nge hoe avaiza moa ny lohany dadabeany tsy nisy ny ady hevitra n'zany nge oka aloha zay azava tsy zany le resaka hoentina ho any le resaka mba hanodikodinana n'le sain'ny olona kefa ny dadabeany nge no nisy vazaha zany de manana raha vazaha tsy zany averiko kely le resaka tsy zay le problème ny problème tamin'ny 2014 tsy hoe ny problème mbola tsy problème aloha izy teo
tamy 2014 nangataka acte volontaire natosika ny fion fieritreretany amin'ny maha-olombelona maro samihafa zany tsy hita ho azavainy zany eny fa hoe tsinjovana no avin-janany rehefa afaka telopolo taona fa zay aloha le acte hoe nangataka mbola tsy rava ny tany dia nandeha izy a nangataka le nationalité frantsay voaka l'izy novembre 2014 zay le zavatra tsy hoe problème izy eo satria rajoelona sahala amin'ny olona tsotra maha olona tsotra azy a azony natao tokoa zay ary rehefa manao zavatra ohatrany manao fangatana ohatry reny ianao a de mameno antota taratasy eo anatrehan'ny fanjakana frantsay no anaovanao an'le fangatahana apetrako kely zay fa satria naheno fitenenana tam'le olona anankiray hoe tokony eo aminatrehan'ny gouvernementa malagasy mialatsiny mangataka amin'ny frantsay izy a de eo anatrehan'ny mpitondra fanjakana frantsay a manao an'le fangatahana ary io a acte volontaire io izy ny fitenenana zany hoe ninina natao io sitrapony io madiodio ary tsy misy antery andrazo aloha tsisy mahadiso azy mihitsy ange am'zany eny aloha ka zay ma hoe sitrapony madiodio tsisy mahadiso ny andro ny irina rajoelona nangataka an'io a zom-pirenena frantsay io tamy taona 2014 de nivalina izy taty amin'ny novambra azon'le izy tsy misy olona zany olona marobe no manao ohatran'zany a de misy moa zany ny olona miteny hoe ka io a tokony naraisina ho jurisprudence aza miteniteny foana aza miteniteny foana am'izao 2023 zao anao no miteny hoe tokony ho raisina jurisprudence io hoe zavatra efa nitranga de maninona le olona rehetrarehetra tany aloha no tsy napiarina no navela fotsiny am'izao a fa maninona no anaovana resa be marina aloha za tsy mametsiny hoe mametsiny sa tsy mametsiny fa le tsy fahamarinana no anomezana itsiny satria ianareo le pila ranondranony amin'ny filohampirenena no ny antony maro samihafa na no ny antony hoe ara-pianakavia na ara-piarina sy ny sisa de manambomboatra n'le fitenenanareo entina arotsarona ity zava mitranga ity am'izao 2023 volana juin 2023 zao tena mitranga tsy pian'zay lasa olana le zavatra nitranga tari amy 2014 satria naninona ny lasa olana lasa filohampirenena nga iandro ny irina rajoelona zay ny maha olana azy lalam-panorenantsika nefa de tsy manaiky ny itondran'ny olona hafa firenena ny firenena malagasy lalam-panorenana zay araky ny code de nationalité efa nyresahany zany efa fantatry ny olona zany tsy azo rehefa maka mangataka zom-pirenena hafa ianao de very avetrany ny mahamalagasy ianao zay ko lalany zay noho izany taritiko tsara lalatsaitsika anaraka n'le fizotra n'le fanazavany tamy 2014 izy nanao an'le fangatahana nahazo an'izay novembre 2014 tsy olany zany azo ny atao zany de araba soa araba tsara nahazo an'izay izy fa rehefa lasa ndrotsaka ho filohampirenena izy de nafinafenina le zavatra zao izy mipotra lasa olana le izy satria ny code de nationalité malagasy tsy miteny hoe rehevo nangataka zom-pirenena hafa ianao de very avetrany le zom-pirenena malagasy noho izany na tsy zom-pirenena frantsay raha fa zom-pirenena na zom-pirenena comorianina raha ohatra nangatamy tsy hoe manana nivaiva ny firenena comorianina na mozambikanina na zimbabwe ohatra de fa very fa tsy hoe satria frantsay tsy zany hoe noho ny antony misy fifandraisana ara-tantara eo amin'ny frantsa sy madagasikara tsy zay fa soratra ary fantatritsika rehetra fa ny soratra ihany no mitoetra fa ny teny manidina ny soratra de milaza hoe rehefa manana nangataka zom-pirenena hafa ianao
malagasy ianao very avetrany le zom-pirenena malagasy eo zany vetivety fotsiny andriamatora motarisona aloha raisitsika eo a zay le tenenao zay lalany zany a sora zany rehefa mangataka zom-pirenena hafa ianao a de very mahazom-pirenena fananao mangataka fotsiny fa rehefa nahazo rehefa nahazo mangataka de nahazo mangataka de nahazo dia very fanana zom-pirenena malagasy de zay ne le noteneny ny président Marc Ravalomanana tany Tsirabe hoe fa maninona le ACC teo aloha zany no tsy nalala zany sa ve hoe tratran'ny masobe tsy mahita sa hoe ahoana satria ny président Marc Ravalomanana ne tamin'izy candidat no tenenina mihitsy hoe ataovy tsara ny dossier anao satria resaka dossier io de resaka dossier fa ahoana zany ny momba n'Andriamatoa Andry Rajoelina zany hoe ahoana ny fandehany zany hoe tena tsy hitan'ny ACC ve sa ahoana nefa olona mahay lalàna daholo ny ao zany ka izao le izy rina satria latsaka ho filoham-pirenena fanazavana tsy resaka hoe marina sy ny tsy marina fa ny fanazavana azo oentina eo anatrehan'zay zavatra ny teneniny riny zay a hoe tamin'ny filatsahany tamin'ny 2024 moa zany nanafina izy satria ty efa 2014 de atao hoe nanafina izy de novembre 2014 io voaka de nanafina izy mba tsy ho hitan'ny ACC io le ACC koa moa olona tsy de marimarina le filohan'ny ACC manhitatsika tamin'ny zavatra rehetra reny na ny gouverneur any ake na ny zavatra be deabe ny zavatra tsy mombana nataon'iny filohan'ny ACC ary iny ara tena haute trahison goavana eo anatrehan'ny firenena malagasy nataon'iny rangahy iny ka raha ireny n'olona hoe omena retrety ny fanjakana malagasy mba mevera ihany nareo amin'ny finance fa tsy tokony azo an'izany ary tokony roany eny amin'ny université iny fa mampianatra zahatra kitotoka satria ny expérience équivaut science ozy ny fitenenana ny zavatra nataony taty amin'ny ACC tsy manaraka am'izay zavatra nampianariny fa raha izany ny nampianariny teny akatso tsy nisy nakazo présidentny ACC zay iny teneniko fotsiny hoe mety nafenina io tsy napotra io de nakatoavina ny filatsahako fidina ny filoha Rajoelina fa eto le teniny le mpitondra tenin'ny gouvernemanta hoe ka izy ny dadabe nefa tsy misy miresaka genetika eto oka aloha azavy zay aza hoentina any am'izany le resaka fa novembre 2014 nangataka zom-pirenena frantsay Andry Nirina Rajoelina rehefa nandray ranjanona teo le tantara tsy nisy olana le misy miteny le olona hoe jurisprudence zany fa be debe ny malagasy manana zom-pirenena frantsay fa maninona ny tsy tsaraina de tena mahagaga ny olona misaina ohatran'izany fa tena tsy fantatro mihitsy tsy azoko je ne comprends pas pourquoi on évoque de telles réflexions fa maninona moa zany fa nga le olona be debe hoe ray alina na ray etsy nisy nanana fonctionna président na nisy nanana fonctionna hoe présidentny ACC na ohatrohatr' zany no mila hotsaraina ny fitsarana manana zavatra be debe hotsaraina fa tsy zay zavatra kitoto kely rehetra zao tsy hoe kitoto akory le olona nananina fa zay fa ity latsaka ho filoham-pirenena zay ny mahatonga ary tsy misy resaka jurisprudence mipetraka eto satria izy rery no nangataka filoham-pirenena zom-pirenena frantsay no nylatsaka filoham-pirenena zao izy hita ny lalam-panorenana de miteny fotsiny tsy azo atao zany zay de nahagaga na eno an'ty le inona moa ny Ramatorina Kotomanga ka io vokatry ny zavatra nataony ho an'ny frantsay io mihitsy ny mahagaga am'reto tsy hoe nomena récompense ozy fa zao angeriny zay mihitsy ny fahavoazany io fitondrana io efatra any amin'ny 2009 nisy expert tafaresaka tamiko ary za tena manaiky fa expert le olona tena maily ozy le olona hoe tsy mety mihitsy io fitondrana io ozy fa ohatrany manilikilika ny reto administrateur civil fa aiza ve nidirikaby ve ozy izy de tsy ho administrateur civil ny tompona ndraiky mpanjakana amy sehatranina rehetrarehetra to tsy misy administrateur civil fa to ailikilika dolo de any amy préfecture district sy any ianao vao mahita any tsy andeha am'zay loany ty fitondrany ty tam'zany fotoany zany de zao potra izy zao inona ny tranga
ity le resaka nataon'le Ramatoa teo hoe récompense nomen'ny frantsay a inona aloha ny tena dika an'izay récompense zay amin'ny teny malagasy mba hoe fantatry ny olona valosoa zany Valosoa. valosoa a nomen'ny fitondrana frantsay a no ny eto a mety meno tsy le gazety valosoa zay le valosoa valosoa nomen'ny fanjakana frantsay a any Florajoel no inona za aloha ny hitako de zao nebotry ny firenena malagasy tam'lizika diny parentese mbola lasa resaka politika lavabe iny fa zao eo mihitsy ny mahatonga an'le hoe satria tsy administrateur civil le manazava an'le resaka de zavatra kitoto ohatran'izany no atao Ramatoa tia iza milaza aminao fa rehefa manome fakasitrahana ny fanjakana anankiray de nationalité no ameny misy angeny amin'ny légion d'honneur misy ny commandeur sala nalaitsika tahaka io officier commandeur izy grand etcetera etcetera zany ny fanome fa tsy nationalité ohatra zao fa aza miteniteny foana eo anatreny vahoaka malagasy ianao mba tompona andraikitra ihany a eto am'ty fanjakana malagasy ty de zavatra ohatra zany tena fananiny zany a anambakana an'le vahoaka malagasy hoe nareo aza taitra am'izany fa frantsay angeny nangataka an'io fa tsy nanomeny io fa tsy nga andro nirina Rajoel le diso satria tsy maintsy nanao fangatahana izy nameno atota taratasy izy ary de nanao ery ambany ery hoe manao déclaration sur l'honneur fa marina avokoa zavatra nysoratany eo am'le fangatahana tsy maintsy zay ny mamarana an'le taratasy a de manao soni izy fa aza miteny tsy antery fa tena tsitrako fa raha ny filazan'le Ramatoa mantsy a de ohatrany hoe tonga amin'ny frantsay de ty a Andriamatoa Andrinirina Rajoel ny nationalité frantsay anao fa tolo-dalàna manome anao a ny zom-pirenena frantsay tsy marina ary miara-manaiky amiko anao fa tsy marina zany tsy misy an'izany eto ambony ary raha firenena everina hoe 9e puissance mondiale izy zao raha araky ny firesaky ry Zemmour efa miemitra koa zany efa niemitra frantsay tsy ny firenena ohatr'ireny a no andeha anolotra ho anao ny eo aminy ara ny problème ny immigration sy ny toyany ny vokatra zany a efa be de be ko ahoana izy no amme fotsiny any zany tsy marina zany ka ny tiako resahana eto am'izao a fandarana miara-manonja ny MBS zao a de zao fotsiny na ny tenin'ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy miresaka ny hoe ny dadabe ny sy ny etsetra tsy zay le olana miara-manaiky amiko anao fa tsy zay le olana ny fangatahany Andrinirina Rajoel ny zom-pirenena frantsay tamin'ny 2014 tsy olana satria izy tsy nanana andraikitra teto amin'ny tany sy ny fanjakana tam'izany fotoana zany tahaka ireo olona marobe mety anetsiny a nangataka ny zom-pirenena frantsay de tsy olana zany fa rehefa niditra am'le andraikitra hoe filoham-pirenena izy a lasa olana le izy nametraka tota taratasy ilatsaka filoham-pirenena de eo ny lasa ary zao le izy voaka fatabahoaka olana tokoa le izy ary miteny ny segy izy ihany moa zany ny filohan'ny faratapony tafika miala tsiny aminao a Andriamatoa segy a fa tsy double nationalité Andriamatoa Andrinirina Rajoel ny anazavako an'izany tsotra kely ny anazavana an'izany raha efa double nationalité izy tsy ho nangataka nationalité miara-manaiky an'izany ianao aza manabadribadra ny Andrinirina Rajoel de tena ho tsy de mieritreritra loatra nareo miteny an'io double nationalité io ianareo miteny an'izany na ny ministra mpitondra teny na retim-piara-miasa amin'ny akaiky izy ange double nationalité manafoka azy nareo raha izany nationalité efa nanany ve nde ametraka an'izany any Frantsa izy hoe mbola angataka nationalité indray ary ny frantsay ve vendrana zany vendrana ange zany reo frantsay reo raha izany hoe efa olona manana nationalité française de mbola navoakany any amin'ny journal officiel hoe ty dikan'izany tsy marina daholo ny resahanareo eo nareo vao tonga saina hoe ahoana indray ny anamboarana nyty firesahana ity fa mila valiny zany tenin'ny reto miara-manonjy reto mila valiny zany
tena mila valiny de tsotra fehezony entana zay ny valiny ary zao miteny am'reto collectif de citoyen monde zay mo natadiavako azy fa za tsy de miretenir zavatra loatra reny nanao lettre ouverte za mihevitra taratasy misokatra makany amin'ny ACC Sénat zay indrindra ateny mera-pirenena azonareo ampitondraina olona omenareo fahefana manatitra n'io taratasinareo io any amin'ny ACC zay aza miandro marina fa naheno raha tsy diso naheno hoe mandeha any amin'ny cour international de la justice nareo marina fa misy zavatra hafahafa tokoa mety ho azony jerena mahakasika an'izany fa mazava be aloha fa tsy misy resaka double nationalité eto tsy misy resaka na ny gouvernement ray manontolo raha nilahatra nazavan'izay double nationalité zay de zao aza manafokafoka ny fitondrana frantsay nareo ka zavatra efa nanany rajoelona ny mbola ho avoaka ny anaty journal officiel ny frantsay hoe de mbola omena an'ty ianao nefa efa nanany rajoelona noho izany tsy marina ny teneninareo fa aza manaonao foana fa mahamenatra ary zay tena mahatsiaro ho hafa baraka mihitsy hoe kay olona badra ody ohatr' zao no mitondra anay tsy nihevitra an'izany mba nanajanareo ihany zay hatramin'izay ary zay aloha tokony itoy anajanareo foana fa zao somary entitra fotsiny zay am'le fanazavana somary entitra zay am'le fitenenana ohatrany hoe tezitra tsy tezitra mihitsy fa ny mahasositra de le fanafokanareo ny vahoaka malagasy fanafokanareo andiayandro ny irina rajoelona fanafokanareo any fitondram-panjakana frantsay eo anatreny zao raharaha zao ary de za mampirisika an'ireo collectif de citoyen monde ataovy ara-dalàna aza atao lettre ouverte zany fa ataovy pli fermé asay soniavin'ny olona tia Madagasikara ataovy ny procuration sy ny etsetra de déposen'ny olona any amin'ny ACC any amin'ny assemblée sy ny Sénat tsy fantatra hoe misy antony anaovanareo an'izany ve fa nga zany mila atao voty efa lalàna io tsy mila anaovana an'izany fa tonga de ao amin'ny ACC wit eo ny marina am'reto ACC reto fa ireto ny tena rangory fototry ny afo na tonga an'izao raharaha zao ohatra zao na tonga nyty fiainam-pireneny ty ivilana tahaka izao de tsy mety potra ny hoe fanendrena gouverneur akatoavinareo tsy zay anefa ny asa tsy zay anefa ny lalam-panorenana manao an'izao zavatra rehetrarehetra zao ny fitondram-panjakana tapitra ekenareo dolo namany tsy misy nareo ka zao tiana ho aseho vahoaka mihitsy ho hitan'ny olona rehetra eto Madagasikara hoe hitondray ny zavatra nahafinaritra nataon'ireo malagasy tsony izy zay aloha le zavatra tsy adala ny frantsay tsy adalo reo tsy malagasy tsony izy vazaha izy teana zao mantsy ny segy raha nanao an'iny fanambarana iny mba hanamboamboarana an'le zavatra am 26 juin le hoe défilé sy ny etsetra miala tsiny aminao ary segy fantatrao fa marina ny resahako raha nanana nationalité française rajoelona tsy nangataka an'io tam 2014 ary tsy nomen'ny frantsay azy io novembre 2014 noho izany tsy nanana an'io izy fa nationalité malagasy reriny nananany saingy very zay no le zavatra nataony tany am 2014 ary noho izy nandray andraikitra ambony teto am fitondram-panjakana malagasy zay no mahatonga an'le zavatra ho olana be ary tena olana be satria vokatra zay zavatra zay vokatra io zavatra io na ny fanendrenanareo général de division général de gizany teboka daholy petraka daholy hoe ara-dalàna tena tsy ara-dalàna satria afatra riam-pedinoany hatrany amin'ny sorsa mihitsy hatrany andoharano mihitsy no efa valana vilana ny zavatra resaka le dossier teo amin'ny fametra pilatsahana ilay atota taratasy teo fametra pilatsahana ao filoham-pirenena tamin'le ACC tsy le ACC zao fa le ACC teo aloha tao zany no ka ino mety hoe mba napopotra iny de mitarika nanao randra-tarihana de zao zay le teny malagasy ka le teny malagasy nge ndraindray aratsika tsy mahazo an'izy raha atao hoe de lasa randra-tarihana lava be
mivoka-dratsy antarika ary fanampon'izay a ny olona manjany zao manontany filoha-pirenena malagasy aperinasa ve zany tena vazaha ve zany sa ahoana de vazaha izy vazaha izy de ny any ivelany any manamafy zany toy ny zao ny Le Monde Afrique tsy gazety eto Madagasikara zany a efa ao angamy izay namana teknisiany efa nisy taonay moa nandefazana azy teto gazety any velany any no miresaka io Le Monde Afrique de hoe vaovao momba ny Madagasikara ozy de 2 points teboka roa le président Rajoel est bien français zay lazainy Le Monde Afrique de la publication du décret de naturalisation signé par Manuel Valls en 2014 contraint le chef de l'État à reconnaître une binationalité qu'il avait toujours cherché à dissimuler par Laurence Caramel. Zay zany izy io zany de navoaka tamin'ny 5 jona 2023 tamin'ny 10 maraina latsaka fahatelony dia zay zany le izy ka ity io gazety ny vakiny rina teo de mampiseho hoe binationalité ny Andry Nirina Rajoelina raha araky ny fahafantaran'le nanoratra an'le article fa tsy zay le izy zany hoe ina moa le article zany iny article iny navoaka ny Le Monde Afrique iny dia tsy maneho hoe ao anatin'ny code de nationalité malagasy nefa dia very avy hatrany ny nationalité malagasy zay ny tsy niteneniny ka zay ny fa ny nasongadiny teo hoe tena hoe bien français tena hoe frantsay izy zay ny nasongadiny fa izy tsy niresaka ny momba ny aty Madagasikara tena tonga izy de nanipika tsara hoe tena frantsay tokoa Andry Nirina Rajoelina fa itsika no manohy hoe ka rehefa izay article aloha amin'ny gazety atsotsika hoe lay lahatsoratra zay le lahatsoratra an so ihany fa manana ny rinitsika lahatsoratra an gazety zay le fanaovana hoe ping pong eto amin'ny fitenenana eto le lahatsoratra fa le lahatsoratra amin'ny teny hoe manana zom-pirenena anankiroa Andry Rajoelina tsy marina satria amin'ny lalàna malagasy very avy hatrany ny zom-pirenena malagasy zay le nitenenina ary zay le nahazavaina teto de noho izany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tsy malagasy intsony fa tena bien français ozy izy le tena frantsay tokoa izy ka nahitanisany hatrany am'za dadabe any ara-ny ministra tsy marina zany tsy zay le olana mety marina ny tenenina hoe ny génétiquement misy raha frantsay ka ny malagasy rehetrarehetra etony hoe Andriamatoa Motarson samy manany ny Andohany daholo raha ara-tantara avany Indonezia de za zany de aka nationalité indonésienne ka zay le izy satria ny dadabeany lasa zay averina fehezitsika tsara mety zany misy hoe karana ohatra tany amin'ny dadabeany satria ohatratra ny karana sa hoe ahoana de zay ve no entina nazavana tateo mariny zany teneniny riny zany satria ny olona malagasy rehefa makany Azia any de be ny endrika mitovitovy amin'reto malagasy eto am'ty au plateau ty be ny olona any Azia any no mitovitovy endrika de fa le malagasy tsy fatany fa le malagasy tsy fatany fa ianao nga pakistanais ianao nga zao za fa nisy nanontany an'izany mihitsy de Andriamatoa Motarson zao raha mandeha any mety hoe ianao nga asa zana ny mandeha any Eropa dozy zareo ianao nga koreana sinozy sinosa de gaga de ohatrany mitady tesitra fa inona moa zay resaky ny any malagasy de zay ka zay le izy ka zao ho fehezitsika tsara ho anareo vahoaka malagasy ho anareo manaraka tsara izao fandarana zao le zavatra ny olana de satria Andry Nirina Rajoelina lasa filoham-pirenena de tsy mitovy am'ireo olona manana zom-pirenena anankiroa ny fomba hijerenan'lizy tsy mety an'izay rehefa nangataka zom-pirenena hafa ianao fa de very avy hatrany ny zom-pirenena malagasy noho izany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina am'izao jona 2024 zao zany nanomboka taminy hoe fidianany an'ity
atsitrapo ity zom-pirenena frantsay ity de efa very ny zom-pirenena malagasy miteny izy hoe tsy misy mihitsy ny olona afaka ilaza ny hoe tsy fisinarahana malagasy ato tsy zany ange le olana andraso aloha averina amin'zareo fa na Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ary ange manova an'le olana ary tia novaina eo anatrehany vahoaka malagasy mihitsy ny fipetraka le problème ny fipetraka le olana ataoko olana fa tsy an'zany fipetraka le olana de zao nangataka izy tamin'ny 2014 ary navoaka tao aminatin'ny gazety mpanjakana frantsay novambra 2014 fa nahazo zom-pirenena frantsay Andriamatoa Andrinirina Rajoelina marina fa tsy nitataraina ao anatin'io fivoana tamin'ny gazety io hoe de araky ny fangatahana nataony tamin'ny andro zao sy ny zao sy ny zao ary nanambarany akariary ny fahamarinany zavatra rehetra ny soratany tam'zany hoe déclaration sur l'honneur ary le gazety Le Monde ene gazety frantsay okaloha zay azava gazety frantsay ny Le Monde fa izy misampana manerana misy hoe Le Monde Afrique, Le Monde Asie ohatran'zay manao gazety frantsay ny nanoratra an'iny fa tsy hoe ary zao gazety Le Monde io ho atsika asa inona vahoaka fiheverany malagasy sasany zany Le Monde zany io vahoaka io gazety Le Monde io ny tena gazety fa makiny reo mpitondra frantsay reo olona somary manana toerana ambonimbony any Frantsa de ao amin'io gazety io gazety page be dehibe io raha mandainga le gazety Le Monde Afrique zay nilazan'iny hoe tena frantsay Andry Rajoelina tsy manao an'izany Le Monde raha ohatra on demande à ce journal on demande à ce journal tonga de hoe raha lainga io zany tonga de efa farafaratsiny amin'ny lalàna ny gazety tsy maintsy manao démenti zay le anarany manao démenti fantsina hoe diso ty fa tsisy démenti hatreto fa zao on va demander au journal Le Monde de corriger que la question de binationalité de monsieur Andrinirina Rajoelina n'est plus là. C'est pas le cas actuellement. Il a perdu la nationalité malagasy dès lors qu'il a obtenu la nationalité française. Zay le izy. Fa marina fa Le Monde, l'izy mantsy am'le gazety Le Monde page be dehibe de misy hoe rubrika hoe Afrique, Asie araky ny teneniny rina teo. Ka zao le zavatra teneniny hoe de manana ny binationalité tokoa zany Andrinirina Rajoelina tsy zay le izy, tsy marina. Eo Le Monde ny tsy marina. Raha ohatra ka miainga am'lay lalàna eto Madagasikara fa tsy nijery an'le lalàna malagasy izy fa rehefa jerena le lalàna malagasy diso fa le acte nataony Andry Rajoelina tany amin'ny fahefana frantsay ino no nijereny Le Monde bien sûr frantsay zany tsy resaka binationalité, c'est pas le cas pour monsieur Andrinirina Rajoelina. Il a perdu de fait la nationalité malagasy. On demande à ce que le journal Monde corrige ce petit détail. Ohatrany hoe petit détail io nefa fa zay le tena goavana be zay ho antsika malagasy. Zay le tena vato fiaizorony ty olana ty. Zay le izy. De zay re vahoaka malagasy tsy maintsy nambara taminareo mba azahoanareo tsara an'le izy. Misy le olona ho anteny hoe aloha ty resaky ty aloha atao moratoire, zany hoe ahantona aloha izy ty mandritry ny fotoana vitsivitsy de rehefa aveo iverenatsika de gaga am'le olona ny teneniny de zay izy miseho ohatrany hoe de tena ampitiavana be tokoa aloha ny fomba nytenenany azy, tena hoe feno fanajana sy ny etsetra fa ny zavatra nambarany nefa afaka miteny zavatra tena hoe ampitiavana sy ohatr'zany ianao na zavatra tsisy marina ara na ray ara zavatra teneninao. De inona ny zavatra miteneniny hoe aloha ka anty nationalité ny Andrinirina Rajoelina ty ho atao moratoire aloha. Sahala amin'ny hoe Banque mondiale manome crédit anao dia
am'mabanky raha vao mivoaka mivola de efa mandeha am'izay ny zanabola de asina moratoirana folo taona zay vao mandeha manomboka ny fandoavana zanabola fa tsy manomboka denny androany ohatr'zay le hoe miantona ka ity zavatra ity tsy ohatrany hoe antona de rehefa avy eo tsy mandeha am'jelony zany resaky le ololo zany am' zavatra préservation na environnement na marin na forestier no hoe misy an'zany hoe noho izao tsy tapahana ntsony aloha ny bois de rose fa avelaniry mandritra ny 5 taona fa après an'izay ndray tsika vao manome coupe de manome moratoire na 5 taona zany ministère ohatrohatr'zay ka tsy mandeha am' jelony aza mieritreritra n'zany tenin'le olona zany fa tsy mandeha am' jelony zany fa ny zavatra mipetraka fotsiny eo anatrehan'le izy de zao hoe tsy mipetraka koa ny jurisprudence hoe zavatra efa nitranga de iny fitrangany taloha reny no ampiarina satria efa misy malagasy anetsiny no manana ny tia double nationalité ty tsy mariny zany tsy mipetraka zany tsy mitovy zany firesahana kapobe ny zavatra fotsiny fa misy amanetsiny eo de alohany de ohatr'zay tonga de ho lasa binationalité ny any andro nirina raha tsy zay le izy fa ny lalàna satria izy hoa maka an'le asa hoe asa ambony hoe filoam-pirenena zay no mahatonga an'le lalàna hiatra fa tsy hoe no izy hoe na tsy zay de ianao zao raha ohatra hoe angataka ataontsika ohatra tsotra angataka nationalité asa tsy fantako ohatra hoe malagasy ianao aloha zany zao de angataka nationalité nao ataontsika hoe allemane sarangamba de izakan'izany zo-pirenena allemane zany de ataonao ny taratasy ny rehetrarehetrarehetra de azonao le izy de farany lalàna malagasy raha le nazavaina teo zany de very malagasy ianao ka zao zange raha ohatra ririny ka olona tsotra olona tsotra tsisy raha in'ny olona nahazo na tsy nahazo zay le izy fa raha ohatra Andriamatora Motarsona ilatsaka filoam-pirenena zay le izy eny de maka ohatra hafahafa mihitsy noriny zany ohatra hoe ilatsaka filoam-pirenena nefa ato misy an'le lalàna de tsy mety zay fa raha ohatra ianao tsy ilatsaka filoam-pirenena fa olotsotra ihany fa mba revorevonao zany hoe zarangamba teo allemane ataratasy na hoe za mba teo frantsay ataratasy na de misy raha tsy fantatro ary eo aminao de zay le izy naika zay mihitsy le izy zay le izy ary de inona fa mazava tsara amitsika malagasy atrany be eloko atrany atraitsaiza reny atrany maro atsetra atrany maro lambo iny atrany be fotaka sy ny sisa any azonareo tsara le hoe very le zom-pirenena malagasy raha vao nangataka zom-pirenena frantsay Andriamatoandro Nirina Rajoelina lalàny zay tsy hoe fihetseponay tsy hoe noho ny tsy fitiavanay na ny fitiavanay azy tsy zany fa lalàna ary apetrako aminareo fa ngiay andro Nirina Rajoelina aloha no anisan'ny nanoratra ny saina sy nampandany an'io lalam-panorenana eto de misy ny code de nationalité eto Madagasikara zavatra fatany dolo zany de navelany andeha araka zao de arahantsika amy zavatra tiany izy fa inona ny tiany mba ho vazaha tena na manana nationalité teratany frantsay mihitsy izy sy ny fianakaviany de arahantsika am'izay zavatra tiany izy de aloha izy hitsahatra amin'ny asa mahafiloam-pirenena azy ary ny segy iomezan'ireo olona rehetrareo ianao ry segy manao ka io tsy hoe ny gazety Le Monde no miteny hoe de mipetraka tokoa ny resaka binationalité ny filohandro Rajoelina tsy marina diso zany ny teny hoe diso Le Monde fa ny lalàna malagasy tsy mamela azy anana an'zany hoe binationalité zany fa vazaha fotsiny izy zay na diso an'le Le Monde tsy ohatrany hoe any amin'ny firenena rehetra tsy raha olona tsotra izy tsy nisy ny raharaha n'io zavatra io fa izy tsy olona tsotra zay zavatra resaha maraparanantsika an'izay resak' zay mo
satria eno etseroa zany ny fitenenana ho an'ny mpanohana ny fitondrana zany ny teny hoe veriko ndrem-pandeha ho an'ny mpanohana ny fitondrana am'izao fotoana zao zany miteny hoe fa maninona ny io foana no ritina io foana no resahana nga tsisy zavatra fo resahana fa io foana no atao resabe eto amin'ny firenena sy ny sisa zany zany no teneny zareo de mamaly ny avato hoe ahoana moa le izy ny tsy ho resabe nahoana le izy ny tsy ho resabe satria ilay olona tena voaresaka ao anatin'le resaka ny filoham-pirenena zany tsy miteny momba an'io mihitsy izy fa dia ireto le manodidina zany no miditra tele miditra radio manazava any amin'ny gazety hoe zao fa izy ilay resahana tsy miteny mety hoe zay ve zany ny mety hoe teknika ihany ko sa hoe zay ve natao hoe fizarana andraikitra sa ahoana fa manoloana ny raharaha oatra nytony eny tena mila maheno fanazavana mila maheno mandray fanazavana avy amin'ny filoham-pirenena ny vahoaka malagasy fa tsy misy zay mandeha mivoaka makany velana izy tsy retsaika fa tonga de hoe any amin'ny Paris tonga tsy fantatra hoe ahoana nefa firenena no hoentina zany zao mety everitsika hoe maivamaivana zany fa tena tsy maivana mihitsy zany tena tsy maivana zany satria ilay vahoaka malagasy zay hoentina de mahatsiaro mipitrapitra aloha mihitsy Andriamatora Motarson nampiasa teny malagasy mahatsiaro mipitrapitra manoloana ny fietsika ataon'ny mpitondra sy manoloana ny zavatra goavana zay mila fanazavana betsaka anie ny filoham-pirenena ny andafy any hoe misy raharaha zany izay mahakasika azy raharaha mahabe resaka fa ny any ivelany any tompoko rehefa misy ny zavatra oatra zany de tonga de izy le filoham-pirenena voaresaka mihitsy no mitondra fanazavana tonga de hoe clean etonay zany somary anao fitenin-jatovo ndray tonga de clean mazava tsy hoe manadio tena fa le fanazavana no ilaina fa ny eto amintsika tsy misy en'zay Bill Clinton zao tratran'ny fantatsika tsara reny resaka Monica Lewinsky reny mitondra fanazavana Donald Trump zany zao miakatra fitsarana filoham-pirenena teo aloha Amerikanina be dia be ny zavatra ny enjehana azy eo misy 7 fa le anankiray tena goavana hoe nentingaray nodiny atao hoe atota taratasy saripady zay tokony mipetraka ao Maison Blanche zany ny tena nenjehana azy mitondra fanazavana izy Sarkozy zany zao mitondra bracelet électronique fa voahelika fa tamin'ny raharaha nanenjehana azy mitondra fanazavana izy hoe mba izy zany no miteny fa neto amintsika tsisy fanazavana fa de miteny farany teo zao miteny ny seky miteny ny talehan'ny serasera teo aloha teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika miteny ny mpitondra teny gouvernemanta miteny ny mpanohana isan-karazany na iza hiteny eo le olona zay voaresaka no tadiavin'ny malagasy hitondra fanazavana mitinona ny antikan'Andriamatora Motarson aleloia zany hoe tsy firesahan'ny filoham-pirenena an'ity raharaha ty zany aloha atreto hoe tena hoe fomba ofisialy sy ohatr'izany hoe ory vahoaka malagasy zao le izy sy ny sisa ny fahazahoako an'izany rina misy moko le hoe premier cercle hoe miaro amin'ny président ampovoany ato de misy ny olona manodidina azy hoe zay mission voalohany faharoa le miaro amin'ny président ka marina mihitsy ny teniny riny zay amin'ny lafiny sasany ny zavatra fanazavana maro samy hafa eo ny ministra eo ny prime ministre sy ny sisa de le fanazavana le mpanohana amin'ny président rany tsy mitovy eo le hoe ireny premier cercle reny zany le tonga de misy mifanipaka mananina mandray an'le fanakianana mafy ka ity tsy fanakianana ty tsy hoe fanakianana ny fitondran-drajoelona ty fa kitoto ny fitondrana ara-toe-karena sy tsy zany ty fa izy vazaha tsy tokony hitondra ny firenena malagasy ny olana de zao ozy riny eto hoe na ny fiteniny reto le mpanohana samy hafa tsotsopoana dolo-mariny reo olon'ireo satria le olana tsy jereny raha ty amin'ny radio sy ny tele izy aty amin'ny lafiny feo sady hoe tsy misynchrone
tsy misynchrone satria ny fréquence sy ny feo sy ny sary moa zany tsy voatery mitovy foana fa tsy maintsy ampitoviana de zay vao mirindra tsara Zay le ka izy. zao ny zavatra tenenina ireo olona ireo zany miaro ny filoham-pirenena izy a de miezaka manazava fa ny tena marina ny teneniny rina de zao hoe izy filoham-pirenena mihitsy a ny tokony a iseho amin'ny mpanao gazety rehetra hitondra fanazavana hoe inona no ataony mba ho fanajana ny vahoaka malagasy le izy aloha Zay le izy. sao de mieritreritra hoe sotomin'ny mandrematoandriny irana rajoel rana nationalité frantsay fa averiny ray fa tsy ilay Fanazavana anie no fa lasa nanelingely azy mety ho tonga am'izay ma zao ngeryriny tsisy idovirana mihitsy famarina ny zavatra ny tenenitsika teto hoe tena antsitrapo ary de tena natao soni ankariary ny fangatahana natao azo ny zompirena frantsay tonga de mivanytoy an'izay nefa very ny zompirena malagasy ka rehefa tonga le inona ny alaola tsy misy alaolana ange io tonga de lazaina mihitsy fa maninona ary le hoe andronyirina rajoela no tsy mitondra fanazavana ka tsy mahita alaolana ho aloha atreto sa hoe inona de zao ny zavatra efa feo mandehandeha any zay aloha zao ny ange zava-misy Zay zao feo ny mandeha zava-misy. aloha angamba averiny io nationalité frantsay aza miteniteny foana fa lasa manafokafoka fitondram-panjakana ary le izy sa ho amboarina ny code de nationalité malagasy sa ho amboarina ny lalam-panorenana sa ahoana zay fa tsy voaja zany efa tsy mety tsony zany am'izao tsika miteny zao raha ny lalàna tsy filoham-pirenena malagasy tsony andrematoandriny irina rajoel zay natonga zay ny lalàna zay natonga amin'ny PSD iteny hoe tokony ametra-pialany izy miteny Ka zay. eliany be zaza Ay. miteny Ay, eliany isan'izany. be zaza Ay, miteny hoe izany. tokony ametra-pialany izy zay ka ny zany sasany le izy nametraka de tsy fitorena. mahita riposte am'izay ny riposte ambanetindray hoe récompense io tena tonga de natsaiko raha récompense io de natao officier de la légion d'honneur izy na commandeur misy grade isan-karazany reny mbara tonga isan-karazany mariky ny fakasitrana hoe tena lehibe amin'ny zavatra nataonao tsy mitombony ny tenin'le ramatoa anankiray iny ny an'le ramatoa anankiray moa le hoe hatramin'ny razam-beany efa vazaha tsy mitombony iny ka tsy zay ny olana vazaha izy nanomboka tamin'ny 2014 novembre 2014 de namafisa raha ohatra izy ka tsy nyrotsaka filoham-pirenena tsisy ny raharahany io koa na vela tany io fa ampiariny io zavatra io hoe very raha vao ohatra ka manao zopirenena frantsay very ny zopirenena malagasy raha vao ilatsaka filoham-pirenena izy tsy mety tsony io fa tsy maintsy ampiarina le lalàna zay le izy eny dia mazava mampisaitsaina de mampisaitsaina daholo zany zavatra any satria ny olona tsy maintsy sarotany ka tsy maintsy sarotany satria raha-pirenena ny resaka fiainan'ny malagasy no resaka ary le resahana filoham-pirenena amperinasa aty amin'ny faraparany fitaom-piasany no isehony zany resaka rehetrarehetra zany fa manoloana an'izay ilay fiainan'le malagasy andriamatora motarson de tena hoe maizina tena amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy hoe maizina io malo zao teny itosy atya ina moa zany nytoerany avarabohatra itosy le pavé le mandeha pavé zany de mivoaka aty amin'ny lalam-pirenena voalohany tapaka ny jiro de tesitry ny olona de tapaka ny lalana fa nandoro pneu zany ny olona teny dia tapaka ny lalana za nandalo teny tenako nandeha teny zay nandalo teny zay vady satria andeha hitsapalahelo misy fianakaviana akaiky zany nodimandry teny ampita tafika de mba hoe tsy andeha ty anosy zatra za fa niala hoe de iny zany no akaiky fa nitsoka atao adiny ray sasany de nanontany tena hoe tena moa mpanao gazety de vao mivoaka ny fiara de tonga de fantatry ny olona hoe ty miara-manonja za hoe fa maninona reo no manao an'izao fa maninona reo manao an'izao inona ny dikan'le fietsika ataonareo hoe mandoro pneu redarety zany mandoro pneu de tapaka ny fifamoivoizana de zao no tenenin'ireo olona hoe
tsy hoe olony ratsy izay hoy izy na hoe tena hoe na hoe olona tsy malala ny tokony atao na hoe olona migiafy ka zao a ny fifamoivozana tapaka ka tsisy mpiaino zay tsisy mpiaino ary tsy misy vahaolana mihitsy manoloana ny zavatra zay a iainanay am'ty fatapahan-jiro lavy ty ka maneo feno polisy tao a feno zandary a fa tsy tandreo polisy zandary zay natao saty vahoaka be zany ny teo a zay hoe fanehonay ny alahelonay no anaovanay an'zao fa tsy hoe olon-dratsy zay akory de mandeha am'izay le resaka ao anaty olona ao de ozy izy le anankiray hoe tanora tena le izy kosa aloha tena tsisy idiran'ny président Andry Rajoelina kosa aloha ty zavatra ty zay zany nataon'le anankiray de tonga de olona maromaro niaraka niteny sy hoe nandiso ny fitenen'io naman'io zany hoe tsy marina zany teneninao zany izy ny numéro 1 eto amin'ny firenena izy ny numéro 1 efa impirimpiry za resaka itosy fatapahan-drano fatapahan-jiro efa ohatran'ny sakafo hoaniny isan'andro tsy telo isan'andro ohatran'ny fanafodiny dokotera intsony fa inefatra isan'andro maraina tandro riva alina efa iainana isan'andro le izy dia tsy afaka miala am'zany ny filoha-pirenena de komenimenina de lasa ilay olona teo zany lasa ny famaly hoe nareo ihany ny te fidy an'io nareo ihany an'zao lasa tonga hatram'zany le resaka tena moa zany mihainy fotsiny de vonrehatra lay jiro dia savany fifamoivozana tonga de vonoana ny afo de ny polisy mihitsy arany nanampy an'le olona nanala n'le sy ny zandary teo zany nanala n'lay sakatsakana teo de nizotra ny fifamoivozana de zao ny ten'le olona ataovy maty ny ray re io dia tsy maintsy maneo ny alahelonay izay zay no zany aloha tsetsatsetsatra tsy aritra iny tsika moa manao ping-pong tsika tenako sy Andriamatora Motatrona ahoana ny fahitanao an'izay zao itosy tompoko efa tena hoe sakafo isan'andro izany hoe fatapahan-drano amatoana ny teny tosy teny nefa niainany an'izany de tsy hitan'le filoha-pirenena ve de nisy ny teny tao hoe ka izy ara vazako aiza no ahitan'ny problema ny tosy zany ara zao le zany le fankevitra hitan'le olona mitohy anaty am'le hoe vazaha sy tsy gastsasany teo tamin'ny fito sasany tavalala teo nanao fanambarana tsy hoe miezinezina aloha zany sa ahoana ny fomba hitenenana zany reto tamin'ny herinandro lasa lakamisy manompoko zao tsy isy tsony delestazy tadidiny rina angamby iny tsika rehetra natadidy an'iny de nisy zoma de fa ahoana ny zoma iny anina fotsiny iny fa tsy isy tsony zao tapaka io manomboka amin'ny am'y folo ao de tany aminareo aloha mba tataroky nareo talatamata moa dia tapaka io maraina de am'y sivy eo am'y sivy sasany eo miverina tapaka io am'y ray sasany de miverina amin'ny efatra de tapaka io am'y valo sasany alina de am'y telo maraina zany mihitsy de tapaka kely atsasakadiny izy de any am'y dimy maraina indray izy zany le izy zany le ny tena mampalahelo le olona mampiasa satria hery oentina miasa koa ny herinaratra tsisy afaka miasa amorona asy tsika ny olona manana asa ara tsy miasa miasa efa misy ara potika lay potika daholy ka zao angeriny tsy de mahagaga loatra reny zao ve ny olona mpiara-miasa aminy zao ve ny fahaizan'le mpiara-miasa aminy de agaga moa zany ve raha ohatran'zao le firenena tsy tandalana tsy mahagaga raha tonga ohatran'zao firenena tsy mahalala zay zavatra tokony ho ataony ny fitantanana tsy zara tsy mandeha am'zay loany nambarany fitondram-panjakana amerikana hoe mangalatra mpitondra ao a Madagasikara nambaran'ny fitondram-panjakana amerikana mihitsy ange zany zay na reto manodidididina azy reto zay nge ny mahatonga ny liolo loatrany hoe manasoaso midera midokadoka sy ny etsetra so mba afaka maka kely fa mivahoaka malagasy tsy manana ho alaina kely de vahoaka malagasy ary le azy indray lasako teneniko ny irina tany Vasina commune anankiray any atsimo andrefany distrika amy Mandoto ao anatin'ny distrika 70 amby zato no nanafika tanàna zay le nitenen'le olona nijoro vavolombelona nandroana ny président Maravakara ka tsy dalo tsony zany rano famaritatsika ny hoe dalo de olona 5 enina 3 na hoe folo aravarava
fa fa zany ity hoe efa 20 tafika inona moa mahasamy hafa an'io amin'ny tafika zany raha 20 misany régimanta zay régimanta zay Efa zany tonga de manafika bobaka tanàna ray manontolo de tena Tafika nadalo zany. zay nisy polisy nisy miaramila maty a nisy nisy satria nisy fifandonana mihitsy zay zany ny zavatra mitranga no inona no le fahantrana fa Tsisy vola tany aposiniza no natambatry ny mpanana vola tany aposiniza no nalay mba hiadanana fa ny vahoaka malagasy a tsy hoe mahitonkalo akory efa izy zany voka daony ny angapana tonkalony rado zany avereka le izy teo zay hoe le zavatra mitranga zany hoe manao ny tsy mariny reto mpitondra malagasy reto a maka manodikodim-bola de zay ozany tonkalony rado hoe fa vola tany aposiniza no natambatry ny mpanana vola tany aposiniza no nalainy mba hiadanana fa ny olona trongo voaomana tena tsy mahita hoanina tsy mahita ampianarana ny zanaka manjafiny akory de nefa ny sasany mamoaka veo ity zay le zavatra tenen'ny rina teo ange tena ambany ary de zao amin'ny herinandrotsika rina iverina iresaka n'ity resaka renakibony tany ity fa tena zavatra kitoto faran'zay kitoto ty zavatra nalefa any amin'ny assemblée ty fa tsy mandeha araka zay loana io aritsy sady eto am'le code minier zay tianao tena code minier ka zao le code minier nge mirafitra araky ny fisainana ara-toekarena tianao hitondrana an'le firenena izy io lany tao amin'ny atemera andraso aloha eny e ka ho resatsika am'izay le filozofia hoe régime socialiste ve zany ty a sa régime libéral sa ahoana fa na le zavatra misoratra tsy fantatro fa toa tsy miresaka an'izany akory ange reto mpitondra hoe ministre ny économie sy ny setretreta fa hitanandre matora motarsona zany zao raha miainga amin'io régime inona ny eto régime socialiste zay le izy de zay nefa tsy nampandroso an'io hatramy 1975 taty amy 2002 nge io arenakibony tany io vo tena niazakazaka be nampandroso a madagasikara e taty amy 2002 fa le hoe ho ataotsika daholy zany ny resaka tany amin'ny 1975 anyny fanjakana daholy ny arenakibony tany tsy nanambola akory ny fanjakana naovana azy eto miverina am'izay dinona sady asainy mandoa ny redevance asainy mamaka 10% ao am'le capital mbola asainy mandoa IBS mbola asainy mandoa etra parafiskaly le fiskaly ny setry ny arenakibony tany zany hoe efo any akaiky ny 30-40% zany a lasan'le fanjakana malagasy rehefa tambatra tsy misy olona manao eo oka aloha zay de azava tsy misy olona manao eo ny capital hoentina am'zany arenakibony tany zany a capitaux à risque zany hoe ianao ange mety mananina hoe dony atao hoe ny zavatra fantatra momba ny le géologie an'le tany hoe tena tsara makatsy makaroa fa rehefa atao le izy akely le izy very ny vola nanaovanao recherche satria tsy azo trandrana satria manary vola ianao raha mitrandraka an'io zay ange le capitaux à risque ary nandraindray hoe tsy nisy araky le nlazain'le soratra tamy géologie akory a le zavatra ao anatin'le tany very ny volanao zay le zavatra mitranga de efa izany ny riska hoentin'le compagnie a mbola takinan zao mbola amboniny zay lazaiko ihany rina mbola misy an'le hoe responsabilité sociétale ny entreprise RSE de mbola anaovana cahier anina be de mahampalahelo zay ange tamy mitondra société miniere hoe misy zavatra ataonay eo am'le mpiarabelona aminay eo am'le mpiasanay a mitsabo ny dokotera misy dokotera mitsabo an'ireo mpiasa ireo ary misy fanaraha-maso hoe tena manao nareo sa tsy manao le hoe sao de hoe manaikinaiky fotsiny le société nefa ny tsy manao fa tena manao tonga ny vahoaka misy fanaraha-maso mitsabo ny vahoaka mihitsy zay sady manaraka ny mpiasa ny toe-pahasalaman'ny mpiasa de tonga de mbola tsy nandeha zany RSE zany tam'zany a fa le hoe amy maha olona fotsiny de tonga de manao ny zavatra zay azonao omenan'le olona ianao ho fanasoavana ny fiainany nataonay ny école tsy tokony hiditra am'zany zay fa ny fanjakana malagasy zany a fa zao hoe de ahoana ho jerena ve reto zazakely reto de nanao école zay nanao
fa zao le izy a lasa atao obligation fa tsy atao ohatrany hoe mpiasan'ny entreprise angerina tsy ianatra tsy asa any izy a raha tsy afaka hianatra any ny zanany oka aloha azavy zay de tsy maintsy école tena école fa tsy le école manara-penitra no apetraka ho any fa le école mampianatra mantsy a ny rindrina ny lokoana mpampianatra tsisy w zany ny zavatra ny hitanay ange école EPP tsisy w tableau misy tsisy w tsisy latabatra nefa nareo miasa any misy zay tonga zany zay zava-misy de zay vo nicorrigena le izy nasiana w nasiana latabatra zany le izy dia ka tena manaka zany ny zavatra iaina amin'ny malagasy ary le zaza am'zany toran'zany rina mandeha amina somary hoe 1 kilometatra sasany a vo tonga any ampianarana ny fitaovana tsy misy épicerie any am'le torana tena misy zany tena zany ny zava-misy eto a ka raha miteny rina hoe zao ny mahantra ny vahoaka malagasy tsy mahantra tsony angamba tsy mahantra tsony inona ny tena tena mahalaza azy ary tera le la pauvreté sans paupérisation zay moko le fitenenana an'le izy fa tenefa tena ao anatiny tena fahatra tsy takatry ny saina mieritreritra an'zany marefo izy ny anivelany tena efa marefo zany nefa tsy tafatsangana ntsony efa tafa oatra mihitsy mora marary zay le zavatra mitranga am'le sehetry ho resantsika ho azy zay amin'ny herinandro manaraka satria to misy resaka hoe volamena ho ataotsika zao ka aloha tonga de ho atsitsika jetra satria namana fanirina zafy manantany moa zany vao nandefa afatra teo a fa ho avy izy fa mbola taratara kely any am'izay alehany any a dia somary mbola manana hatramin'ny 210 eo zany tsika mbola manana eo amin'ny fefakadiny eo mahery kely eo Andriamator Motarson dia ianao moa misehatra tao anatin'ity resaka hoe renakibon'ny tany ity a de raha hoe miresaka volamena de mifamatipatotrao za zany mijery amin'ny maha-olo-pirenena tsy mijery amin'ny hoe mampanao gazety sy hoe mahafanta-javatra fa za zany le olo-pirenena tsotra de famatipatotrao a resaka volamena banque centrale lanjam-bola ariary ny ministeran'ny finance ny fahefana mpanatanteraka ny lalàna eto Madagasikara dia sao zany hoe feno 10 taona ny banky fohibe ny Madagasikara de alefa ny fampanantenana indray hoe ny volamena dia atao ampanarahana ny fenitra iraisam-pirenena lalàna iraisam-pirenena ka raha hoe misy asiana volamena zany tehirizana amin'ny hoe banky fohibe dia miezaka tsika asa efatra taonina isa taona sy sisa de zany mba hitondra mba hoe fivoarana sy fahatanjahana any amin'ny ariary sy ohatran'izany fampanantenana zany asa tetikasa ny ilatsoana zany sa eritreritra zany sa ahoana fa hoy ny olona hoe aty amin'ny faran'ny fotoam-piasany ve ny filoham-pirenena-perinasa avao atao hoe miresaka an'izany ny fitondrana fa ahoana ny tsindresana raha hita hoe nahasoa ary ahoana ny momba n'ireo volamena efa lasa tsy fantatra ny ivelany any ahoana aloha ny momba n'ireny a mialohan'ny niresahana n'ity zavatra ity zany ny fanamarian'ny olona ahoana ny momba n'ireo volamena ve 73 kilo zao kilo tsy fantatra tsony any Dubai misy miteny hoe tony ny volamena avy amin'ny Madagasikara ianao amin'izany inona mo filazan'ny olona azy teo tena hoe mangoritsina sa mangotsoka fotsiny mahita an'le volamena any ivelany any a ianao anao projet atetikasa ohatr'izao a banque centrale sy ny sisa fa le volamena efa tsy hitatra amin'izay ahoana zany reny le izy aloha rina de miverina mihitsy ny fiarovana ny harem-pirenena amin'ny ankapobeny mialohan'ny iresahana eto am'le fomba fiteny azy mihitsy a de efa tsika menakavy mihitsy no manao fahadisoana ahoana ny volamena tsika eo any de efa misy somary fahadisoana le volamena ao ambanin'ny tany eo atsika malagasy io fa io a tsy maintsy mpandrarany makan'io zay aloha tsy manam-bola anaovana an'izany a fanjakana malagasy fa tsy maintsy manome permis izy a de misy mpandrarà makan'io ao de le code minier ny miatra de mahazo apahany a ny fitondram-panjakana malagasy a sy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana
amin'io arenan-kibony tany io fa rehefa mivoaka ao io a de an'le olona an'le mpandrarà zay aloha tsy piako fa tsy le hoe volamena atsika tsy zay tsony ka eo le anina kolektif eo erera kolektiva am'le fomba fitenitsika malagasy azy a de lasa ohatran'ny hoe atao amoraina hafahafa zay le izy a de lasa mifandiso de arenan-kibony tanytsika raha mbola ao io a any malagasy rehefa mena permis io ka trandrahan'le orinasa mivokatra ao a an'le orinasa fa misy fehezan-dalàna mifehan'zay hoe amy zavatra ataony ary io moa rehefa alefanao miondrana any andafy io ange de fantatra hoe zao ny volana alefanao a makany am banque centrale zay le mahatsara ny sandan'ny ariary satria betsaka ny vola miverina aty amin'ny fanjakana malagasy ny vola vahiny a de miakatra ny sandam-bola ka rehefa be de be tsy hoe be de be moa zany fa lasa ohatran'ny tafahoatra zany rehefa betsaka ny fitrandrahana manao ohatran'izay a mitondra ny tamberim-bola eto amin'ny firenena malagasy a de me tsara tokoa na ny toe-karena satria mamiteraka asa be de be reny fitrandrahana arenan-kibony tany reny eto am'le volamena betsaka ny firenenany afrika ne zao no manao an'zany fa mandeny azy ny toe-karena maninona ny eto madagasikara no ka ny any tsy varalilo totakely zay ny tonga de valany zay tonga de hoe tsy totaka ny any tsy totakely ka enao miteny hoe ahoana le 70 kilao efatra tsisy dikany ange zany zandraso aloha fa zany efatra amby 10 kilao 40 kilao 70 kilao tsisy dikany zany raha ny famokarana volamena ento madagasikara raha iteny toerana anankiray fotsiny a toerana tsy aleny sainareo mihitsy hoe mamokatra volamena be fa ny abe ny arabe ariandrefa ny fenorivo be zany a farany avaratra andrefana amin'ny faritanina Tananarivo de mandeha tongotra ray andro ao a de any Amary zay mihitsy ny anaran'le rano efa tany Andriamatora Motatrona iny akaiky ny maivatanana iny ange zany Mary zany aty amin'ny efa tany Fenorivo be efa aty amin'ny sisitany zany sisiny faritana Tananarivo sy Mahajanga zay le izy fa ny arabe any a ohatry ny autoroute nanaovany sinoazy fa mitrandraka volamena any izy fa volamena ka gaga amty hoe sinoa no manao an'le arabe gaga amty le hoe efa taonina hoe 4 taonina zay le hoe efa taonina zay hoe njehana zany hoe 4 taonina isa no atao isa taona de hoe mampatsiahy alefa fotsiny banque ary centrale zavatra nisy ange tany amy 2021 iny sa 2021 nanao tolotrasa ny banky Foibe hoe hividy volamena de naparitaka le tolotra le filazana de nisy société maromaro namaly hoe zay vonona anao volamena dia hivarotra volamena amy banque centrale efa namaly mihitsy le olona de efa nekeny najanona tapoka io a tolotra ofrana service hoe hitrandraka volamena io a de tsy nisy tsony zao izy zany vo hiverina hoe anao de anao efa 4 taonina zany zay angamba ny vola hoe disponible ho atao fa zao raha ny volamena mivoaka eto Madagasikara ange raha ny any am'le faritra resahako hatram'zay zany riny efa tsy voaka any adaraina sy betsika voaka any mananjary sy manakara dabolava ary maivatanàna koa malaza ejeda maivatanànako ikopange zany maivatanàna zany ikopange manomboka ato ambadiky mahitsy ato ny fitrandrahana ikopo ty ambaniny MBS ty de eka ty iongany eto ny MBS raha io no kitiany fa zao iny mantsy a iny le mamelona olole zay le mamelona olole mba mahazo izy 2 décis azonao 0,2 gramme zany 0,1 gramme zany mety ohatra hoe tsy haiko 100 000 ve sa franc hoe 2 alina ariary de fa mahavelona azy zany ange ny mahatonga leto Madagasikara tsy de misy korotany satria ny arenan-kibony tany a mamelona olona efa amina tapitra izy fa zao le vola miditra am'le fanjakana tsy voara-maso le izy no ny antony sa be de be ny antony mahatonga zany na ny fomba hoentina manao ny fanaraha-maso a sy ny lalàna amezana zany a tsy tafapetraka ny olona ny any a tiako roa zany ambato mainty ny aty amy faritra tsiro mandidy rehetrarehetra iny a
volamena daholo inge zany any amin'ny faritra mboropotsy malaimbandy any amin'ny faritra iny endrefany mora feno sy anjomaramaritina iny a orina volamena eto be deabe tena be deabe fa zao atsika izy a rehefa mbola tsy eo anaty permiana olona fa rehefa ao anaty permian'le olona izy a de an'le olona mivokatra ao zay le izy tonga de mazava ka maraparana ary tsika dikan'izany zany tapina ny domy raha ny fiainam-bahoaka eto Madagasikara tsy tatsony zay ho atao saingy fifidianana no andrandrain'ny olona eo no amarana antsika azy ka rehefa hoe arenakibony tany tsy hita zay fandeha ny fampanantenana be deabe ny toe-karena me miongana sy ny sia sy ny sisa de azagagy ianao azagagy sika raha itenin'ny olana hoe alao dada no averiny eo alao dada no averiny eo fa tena tsy tsisy ty satria tena manao fampitahany zay a hafa mihitsy ny fiainana talohan'ny 2009 ary hafa ny iainana am'izao fotoana zao a tena mangidy sy mangeroka zany de miteny olona verena ianao dada fa tena tsy tafa mihitsy ty tena tsy tafavoaka amaraparanantsika azy ary ndre matora motatra ao na resaka fifidianana fitenenan'ny olona ambenombeny hoe dada ihany ny laclé dada ihany ny solution be deabe ahoana fahitanao azy itsika rina manoloana zahazahatra rehetrarehetra zany dia mbola tsy fotoanany propagande tsika zao fa orarafa mitatitsika mitatitra ny tenen'ny olona ay reny za congrespartre reny za koa de zao arazara mbola lasa lavitra mety lasa lavitra nonareo a no ny zavatra fantatro a sy hitako sy ny ainako a fa rehefa mahafantatra ny toetran'ny président Ravalomanana sy ny fomba fiasany sy ny zavatra ny ainako tena fantatro hoe ary tena miara miteny amiko reo olona tena toko hoe mba manam-pahaizana varam-pianarana sy ny sisa tena tsy misy ohatran'ny filoha Ravalomanana ozy tsy misy fa reo olona rehetra ilatsaky reo nge tsy nisy olona mpitantany reo na ray ary fa manao varotra no ataon'ireo commerce tsy haiko ny sasany manana télé ny sasany manana ohatrohatr' zay le ataony fa tsy nisy nanana hoe zavatra nataon'ny filoha Ravalomanana reo olona reo ka zay tsy teny aminareo zavatra betsaka fa tsy ampitovy ny zahatra sy ny sambo a tsy ny lakana sy ny zahatra fa tsy ampitombo ny sambo sy ny zahatra fa zay fanipaka be tena tsy misy avaratra zay ny teneniko anareo re olona zay ny teneniko anareo ary ny mahatonga ny reto mpitondra fanjakany reto nanao zay nge de zao hoe filoha Ravalomanana nankarena mbola tsy président nge izy nefa nanana ny fananany tao am'ty koa de zay ny nalainy reto olona tahaka ny tovoziny tao namidiny ny herimady de zao ny frantsay ny teny hoe anampy anareo zay ananganana ny Madagasikara Airlines de hoe ara-iasa amin'ny Airbus ka satria zay le tombontsoa iarahany zareo zay le hoe manova anina ohatran'izay ary ny amin'ny frantsay hoe satria Sarkozy nanao an'le zavatra teo a de zao continuité de l'État amin'ny any frantsany a amin'ny firenena ohatran'ny frantsay entitra be tsy maintsy mirindra manaraky ny soro-dalana napetraky le voalohany iny fa fomba fanehoana azy ny samy hafa ka de inona ny tiako resahana hoe zay a ny zavatra mitranga fa amin'ny manaraky tsika rehefa miresaka nyty le hoe zao do tenenitsika doly atsipriny reo olona hoe ilaza ilotsaka tsy manaka anazy tsy irotsaka akory tsika fa aleoko izy mba irotsaka fa tenenitsika hoebahoaka amin'ny fifidianana tena marina fa ity le lisy mpifidianana ity le présidensieny ity ange tao anatin'ity ACC tsy nana foana nyty nationalité malagasy ny Ngarajoelle oka aloha zay azavy tao io a niaraka tamin'ny nga Eriky Rakotoarisoa olona mampime karaha nampime moa ve izy aninona fa olona tena mampalahelo fa olona tsy marimarina teo amin'ny zavatra nataon'izy menakavy tamin'iny fifidianana 2018 iny na tonga n'izao firenena baky ropotro zao zay ka dia manao velomanareo rehetra nanaraka ny fandarana miara-manonja ny any ampitan-dranomasina ny any Toulouse ny any Paris ny any Montpellier ny atia tanindrazana dia mametraka atsika menakavy eo anatrehn'ny tompo ary tena mba tiako teneniny atao amin'ity fandarana ity zao a
nampipotrany iny resaka nationalité-ny Andry Nirina Rajoelina iny, za tena mieritreritra hoe tena fitondran'Andriamanitra nampivoaka an'iny tapoka fa nafenina mihitsy anginy e. Ka zao mila mivavaka mandrakarivotsika fa Andriamanitra manana ny hevitra heverana itsika hitondranantsika amin'ny fiadanana fa tsy loza, ary ny herin'Andriamanitra tanterahana amin'ny fahalemena fantatritsika malagasy rehetra zany. De hoe ka ny olona tsy mivavaka ny sasany ianao mivavaka fa misy sisa foana eo amin'ny zanak'Israely hoentin'Andriamanitra nasoavana amin'ny firenena malagasy. Misaotra tompoko. Eny ary de izay ny fanazavana sy ny fitondrana izay azo noentan'Andriamantora Motarsona aleloia zany tamin'ny fandraisany anjara teto amin'ny miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada. Samy saintsaintsika mandinika hoe ahoana tokoa moa zany ny fandehan'ity raharaha ty zany hiatrika fifidianana, ary zava-dehibe ny teneno farany teo hoe asehon'Andriamanitra hoy izy ny tena hoe zay tokony ho fantatry ny malagasy. Inona tokoa ny zava-misy tena henontsika ny fitenenana ny rehetrarehetra fa nga nisy an'izany ay ve nisy an'izany zay ela be zay tsy nalala zany resaka nationalité any Andry Rajoelina zany fa nga misy an'izany de ahoana zay rehefa manontany sy hoe misy fiatraikany any amin'ny olona ohatran'izay zany ny zavatra ohatr'izany efa zava-dehibe zay ahafahany mieritreritra sy manapa-kevitra amin'ilay andro ray, ahafahany mieritreritra sy manapa-kevitra amin'ilay andro ray hoe zao zany ny fanapa-kevitra izay ho raisiko. Arabaitsika namana fanirina zafy manantany tonga eto amin'ny miara-manonjy eto amin'ny MBS Radio Mada. Zay moa zany tsy maintsy misy fandaminana maro samihafa, tsy maintsy misy ihany koa ny zavatra vonjena any rehetrarehetra any, de manao velomana Andriamantora Motarsona manao kopakopatanana izy eo ambadika ao. Dia tonga namana faniry Razafy Manantany dia izy indray zany nitondra ny fanazavana maro samihafa. Izy moa nitondra ny atao hoe texte isan-karazany, andininy isan-karazany amin'izany resaka resahantsika zany nationalité, code de nationalité, lalam-panorenany, lalàna daholo zany rehetrarehetra zany. Fa raha isaitsika ny lalàna eto Madagasikara efa amin'ny taoniny lalàna hoe zao andininy zao andininy zao andininy zao, fa inona ny fetraika an'izany ho an'ny malagasy. Iza no tokony hampiatra an'izany sy hampiarana an'izany mivaliny, ny rehetra tsy misy akanavaka fa tsy hoe ny sasany mampiatrany de ny sasany manova de manao an'izay tiany, tsisy an'izany gouverneur zany ao anaty lalam-panorenana raha ninona tenenina sy fanazavana eo, tsisy an'izany kanefa gouverneur tsy voalaza ny lalam-panorenana no manome baiko no zaty zaroa, inona ny zavatra andeha amin'izany any amin'ny fotony mihitsy ny vo ary raha hoe ho tendrena gouverneur zany de mahagaga hoe misy manaika an'izany nefa tsy araka ny lalam-panorenana, zay hoe mba hazavao kely tsisy manazava. De sasany teny ka toerana io ka mandalo izany, ka inona ny lalàna milaza an'izany, ka io mivoaka tany amin'ny conseil des ministres fa nga ny conseil des ministres mbola amboniny lalam-panorenana, zay fotsiny de mazava ny tiana ambarany. Eny ary namana fanira Razafy Manantany, ianao indray zany tompon'ny familiana zao miarabanao aloha ndao ary. De miaraba ny rina sady misaotra ny rina ho amin'ny fandaminana manokatra foana ity fandarantsika mialoha ity torako zany tonton mota de miaraba ny faly sy josoa ao ambadika ao ny mpiaramiasantsika amin'ny Radio Mada, ny mahasovoan'ny MBS manerina Madagasikara rina de arabaitsika satria miantso atsika foana reo de manaraka atsika, misy mandray vatana, misy mandray eo amin'ny famerenana de arabaintsika rehetra zany naizanaiza toerana misy antsika mandray ity onjam-peon'ny MBS ity, indrindraindrindra reo namana zay mamokatra fandarana amin'ny vatana tahaka ny ao Tsiromandidy, ny MBS Tsiromandidy zay miaraka amin'ny anjara amin'le hoe recto verso isan'andro za rehefa haitsika mivaloko hatramin'ny 7 ny namana ny Mahajanga any manao ny fandarana ihany koa famakafakana fizaraham-baovao ary Sam de arabaina daholo ianareo niry any Ambatondrazaka, Lenda William any Ambanja miaraka amin'ny ekipa rehetra ny any Sambava ry Roland ry Mamsirika Iosy ao Atsirabe ao marobe ianareo zay manaraka ny fandarana sady mamokatra fandarana any toerana moa zany fa reo no itandrifin'ny vavako de arapaina avokoa isika rehetra izany. Ianareo ny ampitan-dranomasina any dia tolorina ny araba manaraka ity fandarana ity, tsy afaka miteny ny kokoa androany
ny antony dia betsaka ny zavatra ho resana am'ty fandaran'ity dia tsy afaka miresaka kokoatsika zany miala tsindrindra satria betsaka aminareo no miteny taire kokoa zay aty ry madame lalao ry iza moa zany zoko be Jules ny namana ny maroantsetrany any mananara any sy ny sisa fa betsaka ny vaovao de alolo ny vaovao no alefatsika zany de mandefitra kely ny kokoa zany fa tsika rehetra zany raha ny zavatra nambara ny tonton Mota teo raha Kotoandrina Motarson Alleluia de mavesatra mihitsy amin'ny fanazavana ity resaka zoam-pirenena ity na nationalité tsy avelantsika misy ity satria tena zava-doza ho an'ny fireneny ty resaka ty ary raha ny tokony izy amin'ny fotoana ny voan'ny adevitra de efa tokony ny fitondram-panjakana sy izay rehetra manatandrify araky ny lalàna de efa ny teny nandray andraikitra avy hatrany indrindra moa misy tompony zay voaresaka ao anatin'izao raharaha izao ary zay nge ny zavatra fandresahantsika hatrany amin'ny hoe raha ohatra ka olo-pirenena ohatra ny olo-pirenena tsotra no resahana ao anatin'izao hoe mizaka ny zoam-pirenena frantsay zao mba adevitra hafahafa ihany zany fa ny olana am'izao raharaha zao dia filoham-pirenena lay mitondra ny tany sy ny fanjakana manana andraikitra lehibe eo anatrehan'ny tandrazana manana andraikitra lehibe eo anatrehan'ny vahoaka lay filoham-pirenena ary nomeny ty lalam-panorenana karapoky tany ty adidy manandraikitra goavana izy am'izay hoe asan'izay de zay mihitsy ny zany ny tsy maintsy esana saina am'ty raharaha ty ato amin'ny andiny fa 5 am'ty lalam-panorenana ity dia misy resaka ohatrohatran'izao ary zay resaka ohatrohatran'izao zay zany ny tsy maintsy isaintsika tsara satria itony zavatra mandeha itony anatina adevitra goavambe ohatran'izao raha ohatra zany ianao olo-pirenena zany de tokony handray azo zava-dehibe fa tsy ho ataon'lay mpanohana fitondram-panjakana ho takony hoe ambinambin-javatra le adevitra tahaka izao ny olana raha teo ho an'le mpanohana fitondram-panjakana tsy hitantsony zay ho sarangotina sy ho resahana satria be loatra lay skandala be loatra lay bavura be loatra ihany ko lay fantsahan-dalàna ataon'le fitondram-panjakana dia tsy tafavoakatsony am'le fiarovana an'le fitondram-panjakana mangony fotsiny le hoe miara-miaina am delestazy am'y vahoaka malagasy rehetra le mpanohana le fitondram-panjakana miara-miaina am fahantrana miara-miaina ao anatin'ny tsy fananam-bola eny misy apahany amin'izy ireo ihany zay nahazo hoe za manamanam-bola aloha am'izao fotoana zao de sahirana fa zao angaze ihany manohana an'le fitondram-panjakana satria efa be loatra mivavana voaka am'y fanohanana an'le fitondram-panjakana angaze am'y fanohanana an'le fitondram-panjakana satria ihany ko efa niezaka nananamban'ny olona niezaka nanao tsinitsinina mpiaramonina sy mpanao politika fa tena nametraka ambony be hoe tena goavambe zany rajoelona sy ny fanjakana zany tena anao zavatra be kinanjo tsy izany zavatra miseho de menatra am'izay fihetsika zay de zay le tiako tenena hoe angaze am'y fanohanana le fitondram-panjakana zany de condamné ao manohanao na de fa mahita raha hoe fa sy tavavoaka ty fa forheureusement moa zany vitsivitsy amin'izy ireo sisany mbolina mijanonao fa amin'ny akamarony sy ny akabeny de efa mikisaka miala tsikelikely am'y fanohanana le fitondram-panjakana ka zay no anaratsika ny amin'ny hoe za mo matetika fomba fiteniko de hoe mizahtsika olo-pirenena rehefa olo-pirenena etsika de olo-pirenena tomponandraiky citoyen responsable teneniko foana zany fa raha vao mijanona ho vahoaka tsika indraindray de tsy tsapan'ny olona mihitsy ny lay mahazava-dehibe am'y fandraisana fanapahan-kevitrao isam-batan'olona zany na zany na tsy zany sano ampesa hoe raha vahoaka ianao de afaka mandinika sy mamakafaka ny zava-misy eto am'y firenena ary miaino tsara sy miaina ny zava-misy zany de zao misy ny ambara ny lalam-pandrena amin'ny andeny fadimy hoe ny vahoaka zay ipoirany fahefana rehetra ny masy mandidy ka mampiasa izany amin'ny alala ny solo-tenany lany amin'ny alala ny fividianana andraisany rehetra anjara mivatana na tsy mivatana fa kiako tsara l izy
La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir qu'il exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect. Ka zao, ianao vahoaka zany zay tompon'ny fahefana de masy mandidy, de nampiasa amin'ny fahefananao ianao amin'ny alalan'le solotenanao lany amin'ny fifidianana andraisany rehetra anjara, zany hoe ianao anatin'izay andraisany rehetra anjara zany mivatana zany. De iza moa zany les représentants élus au suffrage universel resahany eto direct? De le filohan'ny république. Ay, le filohan'ny république nanafina ny momba azy tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024. Fa kay tsy gasy le filohan'ny république fa vazaha frantsay. De ahoana zany mieritreritra ho vahoaka io zay ambarany ty article 5 ny constitution ty? Ahoana ny eritreritra ho vahoaka? Ny vahoaka zay hipoirany fahefana rehetra ny masy mandidy. La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir. Ahoana zany eritreritra ho vahoaka masy mandidy io? Fa sady ny fitahana ny solokina ny vatinao tamin'ny 2024. Ianao zay safidy mivatana ny solotenanao représentant élu au suffrage universel direct tamin'ny 2024. Zay nge zo adevitra zao hoe zay le resahako mandrakariva hoe condition d'éligibilité, fepetra firotsahako fidiana tsy nahafeno ihany Rajoelina raha ny tokony ho izy tsy valide ny candidature ny ihany Rajoelina. Mazava be zany fa zao fanina tao ambadiky zany daholo ny rehetrarehetra. Na nisy nalala aza de zao mbola nisy nanafina tany le adevitra, fa maninona izy no mipotra zany koa mbola zavatra hafa zany a. Fa naninona mipotra ty dossier ty? Satria zay ny tenen'ny tonton Mota teo, tsy avelan'Andriamanitra tsy hipotra ny marina. Hoy ny filoha Marc Ravalomanana, raha mbola misy ny farany tsy foana ny fanantenana, fa miasa zany teny zany tompoko, miasa zany teny zany, fa raha mbola misy koa ny farany tsy foana ny fanantenana de zao zavatra mitrango zao tsy avelan'Andriamanitra tsy hipotra ny marina. Mbola manome fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy izy de apotra ny tsikelikely ny marina. Tsy mpitandrina akory ka miteny hoe manotory teny amintsika, tsy zany le izy. Fa lasa lalina be ny saiko mieritreritra n'le zavatra andresahan'ny filoha Marc Ravalomanana, hoe tena raha mbola misy koa ny farany tsy foana ny fanantenana. Ay zany zao zavatra hita rehetrarehetra zao de aseho an'Andriamanitra tsikelikely ny marina. Mety nalahelo tsika tamin'ny 2018 nangalarina ny vaton'ny filoha Marc Ravalomanana, nisy ny doublan ary nanisy raha fanoherana nyiny fifidianana iny etsika natao teny Analakely, faneozahana nampiasa hery mitandro ny filamina na ny sakatsakana na mimpaneho hevitra tamin'ny 2024 de zao nanginitsika. Fa ay justifie aty aorina, fa navela andeha le fotoana ho hita mihitsy ny hoe ay ve izao le ihany Rajoelina mitantana firenena, izao lay régime ihany Rajoelina, izao lay ekipa ihany Rajoelina mitondra fanjakana. De mivoaka tsikelikely ihany koa lay tena fasikase, le zavatra miafina teo anoloany zay tokony ho fantatra tamin'izany. Zany hoe raha tany amin'ilay 2024 zany no efa nitrangany zao, tsy mbola hita tsara hoe iza le Ramsey kely. Fa atytsika zany zao amin'izao fotoana zao 2024 de tena diso fantatry ny rehetra io le Ramsey. Zay aloha izy hoe manana fotoana Andriamanitra ahafahany mampiasa ny olombelona sy ny rehetra amin'ny vanim-potoana tokony hanokafana ny saina sy ny masony rehetra. De fotoanan'Andriamanitra zao mbola verina amin'ny zavatra nambarina amin'ny filoha Marc Ravalomanana ihany tamin'ny janoary teo. Fotoanan'Andriamanitra zao hoy ny président Marc Ravalomanana, zay le olona manana finoana manao zavatra, zay le olona matahotra an'Andriamanitra, ny verina mijery intégralement ako le fandarana de hoe ny avoloha face à face filoha Marc Ravalomanana
sy nga ihany rajoelona satria misy fasafasy voalohany de misy fasafasy faharoa fa tena ny jereko intégralement hoe ty le adevitra voalohany ty le adevitra faharoa fa nambara ny filomarika Ravalomanina trany de olona hoe matahotra ny Andriamanitra ary ny zavatra andresahan'ny filomarika Ravalomanina aty avo tonga saina hoe tena mahay mitsinjo lavitra ary manana resaka management ambony be sy leadership ambony be le filomarika Ravalomanina tsy olona taitaitra miresaka tsy olona mampanofinofy tsy olona mampandrevirevo fa olona tena manana expérience hoe zao raha resaka angovo zao raha resaka agriculture zao resaka tontolo iainana zao raha resaka industrie nataotsika tena nyjerevana raha ohatra sika zany manam-potoana de ivereny jereo le adevitra andeha hoe ny avoloha adevitra fifanatrea filomarika Ravalomanina sy nga ihany rajoelona tamin'ny 2024 no karakarainy TVM CRNM tamin'izany fotoana andrana zay apaha-potoana mienseny mikarakara ny fifidianana de rehefa tena jerevantsika le adevitra de ozy tsika hoe vrai raha aman-dreny fa faharoa de olona mahay mijery lavitra zany de raisiko am'izay zany le hoe za matahotra an'Andriamanitra fotoana an'Andriamanitra zao izy ny filomarika Ravalomanina tamin'ny fiandohan'ny volana janoary ty rehefa ny rahabazy ny antokotiky Madagasikara sy ny RMDM de miteny filomarika Ravalomanina hoe raha mbola misy koa farantsy foana fanantenanao de zay finoana sy fatahorana an'Andriamanitra zay apotra an'Andriamanitra tsy kelikely ny zava-dehibe de sika zany olom-pirenena mila mino sy mahatoky any ko fa izy io matohatsy eo amin'Andriamanitra ohatran'izao hoe ory malagasy eo le mpitondranao anie ka tsy malagasy fa vazay frantsay de sokafo ny masonao ahataka-javatra lalina am'izao situation zao ny zavatra resahantsika hoa averika trany tsy fahakahalana nizaniza ka raha voaresaka ao anatin'izao adevitra ao de hoe ihany rajoelona foana mivoizinareo mais non aza donoina any rajoelona filopirenena ny resaketo fa tsy any rajoelona ny maha-olo-pirenena tsotra azy raha ohatra izy ka mipetraka mahampandrara azy safidiny zay soan'zay fa tsy ny safidy an'izay izy fa ny safidy anao politika ny fomba fanaovan'ny politika ndrotsaka ho fodiana ho be ny tanàna Antananarivo ohatra izy tamin'ny 7 sy 20 naka ny décision ndrotsaka avy eo izy najobojoboko ny mpanao politika nanonga-panjakana tamin'ny 2009 rehefa nanonga-panjakana izy 2009 tatina teteza mity izy nandritry ny 5 taona zay angamba ny everina ho tonton Mota ho récompense an'ilay coup d'état nataony any rajoelona niaraka tamin'ny frantsay à l'époque de nanao retour en force izy 2018 satria nieritreritra izy hoe efa milamindamy madolo momba azy eo anie le manahirina ho anareo mpanohana an'le fitondram-panjakany le complicité anareo aty ambadika am'le fiarovana an'le zavatra tsy tokony ho arovana efa maro be zay heureusement hoy soa ihany fa efa maro ny ala tao anatin'le fanohanana an'le fitondram-panjakany fa mbola misy manao angotenda aho miteny foana aho miaro an'lay tsy tokony ho arovana le sarotra arovana de efa l'indéfendable ao anatin'le fitondram-panjakany fa ihany rajoelona tompoko mahita fiaramanidina ivoany eto Madagasikara ary efa mitsotsotra ny trano ipetrahany any la Frantsa efa mitsotsotra ny azo menakavy raha miala eto izy voary ny zom-pirenena izy arovany firenena izy fa ianao ahoana ianao lay tena manao any ainao tsy ho zavatra miaro an'le tsy tokony ho arovana tsony ho any any rajoelona sy le fanjakana ianao lay tena miady mihitsy an'le mpiray tandrazana aminao miaro an'ilay fanjakana nga ihany rajoelona ahoana ianao na andeha fiaramanidina ary ianao de fa sahirana satria voafetra ny olona tafiditra anatin'ny fiaramanidina andeha sambo anao sahirana ianao satria voafetra ihany koa ny olona tafiditra anaty sambo zay manosikely atsika fa ny olona miala eto mitsotsotra efa vonina le atterrissage lay
hitoerana hoe raha mialeto izy de ary tsisy mikidikitika izy sava milamy misy any nge le olany de za zany raha mahita am'izao zava-misy rehetra eto amin'ny firenena zao anao téléphérique volany indramina amin'ny frantsay 151 millions d'euros le zaza malagasy manefa an'zany le taranatsika manefa an'zany fa tsy raharahin'ny olona zany fa izy ara tsy malagasiko de nao ny sahirana eo sy ny taranakao ny anefa an'zany tsy gaga zany raha ohatra ka mahita mpanambola fa za taratasy mandroba tan'olona eto Madagasikara eto Antananarivo any Tomasina Brickaville Balarondrana any Antsohi any Osbelville any Mahajanga sinsisa de tsy maharo azy le fitondram-panjakana fa vao mainka mahazo vany reo olona reo kay mifampiaro ny samy vahiny de zao zany raha ohatra ka miverina am'lay fotoana na mpanjaka de hoe efa atoam-bohitra tsaiky teny fomba fiteny enjakenjana fa efa atoam-bohitra zany efa manano bohitra efa mitatana ny firenena mihitsy ny vahiny am'izao fotoana zao efa manana fahefana efa mibaiko ny sehatra ara stratezika rehetra efa mahalala ny tsy ambaratelo ny défense nationale fiarovam-pirenena efa enatanany daholo ny resaka karta za tsy teny mineralozika fa momba ny minina rehetrarehetra eto Madagasikara efa hain'reo olona reo hoe aiza no olana aiza no klema aiza no fahalemena ho an'ilay Madagasikara de tsy gaga raha ohatra ka lasan'reo olona reo daholo ny resaka solika lasan'reo olona reo daholo resaka angovatra amin'ny jirama lasan'reo olona reo daholo miapotika tsikelikely ny resaka anabakabaka hatramin'ny doanina nefa saika very teo am-pelantanantsika malagasy lasan'reo olona reo daholo hatrany amin'ny resaka fifandraisan-davitra hatramin'ny banky sy ny sisa de tsika eto menomenina hoe fa izary le mpitondra ohatry ny tany lavitra andrina effectivement ay le mpitondra mihitsy ny kaitsy ny gasiko ka rehefa tsy gasy le mpitondra de zao mamevahana ho amin'ny tombotsoan'le pray firenena aminy izy satria samy frantsay ui zany zava-misy de ahoana ary de inona no atao zay ny mbola nairatsika ny mpanao politika rehetra ny vondrona politika ny fikambanana ny olom-pirenena hoe mandraisandraikitra mijoroa raiso zava-dehibe zao zava-misy zao hatramitsika miteny zao iandry rajoelona tsy mbola nanao ina nanao non hoe tsy frantsay na frantsay fa zahatra anyteneny ny ankolaka tsisy mahafoana malagasy ka ianao nge malagasy au départ fa ianao efa ny safidy no teratany frantsay dikan'izay efa tsy malagasy ianao ka na miaro anao ary reto andehana andrem-bavilanitra reto omaly mbola nisy andrem-bavilanitra amin'nisy ny fitsarana andray niaro araky ny lalàna fa tsy maharo mihitsy zany zay efa nresahantsika rehefa mivoaka ho ahy iny décret iny de publié tamin'ny journal officiel frantsay le izy de zao ny zavatra nitranga satria resaka nationalité ny adevitra de tsy maintsy ny code de nationalité no lalàna ampifandrifitsika an'izay zay no endriky ny lalàna ifampiresahana raha adevitra resaka fizakanjo le izy dia tsy maintsy lalàna miresaka fizakanjo malagasy no ampilaharitsika aminy de mazava zany tsy maintsy article 42 ny adevitra le ministry ny kolotsaina sy ny serasera manko de hoe ny article 46 ny resahatsika ao tsy misy miteny am'le hoe seulement le 46 manko ny resahany ato zany de ohatrohatran'izao
azo tovanana on le izy zany. Tout candidat aux fonctions de président de la République izy doit être nationalité malagasy. De ato izy tsy miresaka hoe seulement. Fa adino le hoe dia tsy maintsy na doit être. Io no mibatana io resaka io ny filohan'ny République ny izay olona rehetra milatsaka ho fidino filohan'ny République dia tsy maintsy. Teny gasy mazava be ne zany. Mizaka zom-pirenena malagasy dia tsy maintsy. Ity zany ty lalam-pandrenana ty aloha zany mbola tsy sokafana satria lay resaka nationalité ny adevitra ny Frantsa momba le Ramsey. Tsy adevitra koa le resaka hoe binational satria tsy mizaka zom-pirenena roa io olona io fa ray ny adevitra eto par naturalisation. Mazava ny teny tonton Mota teto. Raha ohatra io olona io ka efa nanana razambe frantsay dia tsy nila nangataka izy taty amin'ny 2014. Zay nge le adevitra tokony ho fantatry ny rehetra. Automatique izy zany tokony tonga de ny zoirana zay hoe ny dadabe any kosa efa frantsay kinona tsy nangatahany hatramin'izay. Nanana fahafahana an'izany izy nanomboka tany amin'ny taona 2021 tany hoany talohan'izay kory ny ara. Izy olona anisan'ireo tanora zay nanangana orinasa nahazo fanampiana tany amin'ny BNI tamin'izany fotoana androany. Nanana fahafahana vezivezy tany ampitan-dranomasina tany. Ben'ny tanàna taty aoriana. Fa zao tao aoriana le adevitry ny fanonganam-panjakana ka récompense an'le coup d'état 2009 2014 nomen'ny frantsay. Mazava nge ny teny tonton Mota teto hoe maninona tsy resaka mérite no nomen'ny frantsay azy fa maninona ny nationalité de safidin'le olona mihitsy zany zay. Ka raha iny le raharaha resaka nationalité le izy ho an'ny fanjakana frantsay de tsy maintsy ny code de nationalité malagasy no miresaka amin'izay. Satria nationalité le izy de code de nationalité malagasy ny jerevana. Resaka simple nge le izy. Fa tsy hoe tonga de constitution. Nationalité aloha de zay mahatonga le adevitra ao anatin'ilay 2/7 hoe very avy hatrany ny zom-pirenenao malagasy rehefa safidy ianao ny zom-pirenena vahiny hafa. Ny safidy an-tsitrapo ary ampitaona ianao. Mazava tsara mihitsy io. Tsisy adevitra zany. Mbola tsy foana io article 42 io. Ordonnance 1960 io no atsarainy 2016-2017. Tika zay niasa io fa tsy hoe tsy niasa araka ny teny le pahay lalàna solomabaoko zay. Tsy resaka juridisme lava be ny resantsika fa zavatra tsotsotra ohatran'izay ny resantsika. De iny aloha zany de efa bloqué eo Ihany Rajoelina. Ka raha irotsaka amin'izay izy ho fidina filoham-pirenena 2018 zany de zay vao niasa ty constitution ty. Fa zao nde atao hoe nafeny le izy de tsisy nafantatra ny rehetra zany. Fa zao zany efa mahafantatra ny rehetra de inona fanapahan-kevitra ny fandrifian'izay. De tokony ampiarina ny lalàna hoe filoham-pirenena ianao raisina ho famadihana tany-drazana kosa zany e. Akoatry ny fanitsahana ny verimberina ny lalam-pandrenana. Misy zavatra tokony nampahafantarinao tamin'ny ianao nirotsaka ho fidino filoham-pirenena kanefa tsy nampahafantarinao le izy. Zay mety tsy ampy ny information teo am-pelantanany rehetra ve tamin'izany fa aleo zareo no amaly an'izany ratsam-pitsarana rehetra. Fa tokony hiverena zany adevitra zany. Zay le condition d'éligibilité resahantsika. Fepetra fahafahana mirotsaka ho fidina. De valideny ny ACC tamin'izany le izy. Hatramin'izao mona mieux ny ACC. Tsy miteny. Kanefa tokony hiteny. Ny ACC ny gardien constitution e. Mpiambina ny constitution. Ka raha voafitaka koa ny ACC de tokony miteny voafitaka koa zahay fa tsy nafantatra ny fisiny io. De anjaran'ny olom-pirenena ny fikambanana zany mandeha mitory eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany nahazona le certificat de nationalité an'Andriamatoa Ihany Rajoelina. De manakambara eo ny fitsarana de hitantsika eo.
fa itony zavatra tony tsy tokony vitavita moro tony zavatra tony, tsy tokony mandehandeha ho azy tony zavatra tony, satria le resaka fiandrianam-pirenena manahirana an'le izy. De tsy gaga zany tsika raha ohatra ka apesipeson'ny olona fotsiny hoe am'vainy tsy juin amin'ny heritaona io na tamin'ny roa taona io efa tokony tavaverina tamintsika le ile zay parsa, lasa ihany fotoana. Cogestion, mody resahan'olona cogestion eo, de mody resahan'olona restitution eo, de mody anangananganana vomera fopifopileo, de mody mandehandeha kely fotsiny ny adevitra hoe zay de efa mandeha ny adevitra momba le ile zay parsa fa zao fa zao fa zao fa zao. Ka hoana no ahafahana mieritreritra fa ho azotsika le nosy malagasy atsika, zay ny raha tase tamin'ny Madagasikara talohan'ny fanjanahantany, atsika ane le nosy malagasy reo hoe talohan'ny fanjanahantany e. Zay no antony nanomeza ny Nations Unies azy tamin'ny 1979, satria fantatr'izy reo fa any Madagasikara reo nosy reo, amanjato nge ny nosy e, manodidina ny tany be, manodidina ny Madagasikara be iny e. Fa zao resaka stratégie le izy ho an'ny frantsay, de reo no mibako avina, de lasan'olona le nosy tsika. Nefa talohan'ny idira frantsay teto Madagasikara, atsika reo nosy reo. De ozy izy ny Nations Unies hoe miverina am'le firenena voazanaka rehefa afaka atao anatin'ny fanjanahantany izy reo fananany rehetra, tsisy azo anombinana ny sisy tany. De tokony miverina amintsika le izy ary miverina amintsika le izy, tsisy ambony résolution ny Nations Unies, fa tsy mety naverin'ny frantsay le izy. De ahoana ny azo tsika antoka fa aiady an'ity ile zay parsa ity nga Iany Rajoelina zay frantsay, nefa io neverin'ny frantsay fa ho fahatra hiainany ara-ekonomika ao aorianao fananana an'ireo ile zay parsa reo amin'ny alalan'ny réserve-na gaz pétrole ao amin'izany nosy kely miparitaka atsika zany. Za zany hoa tsy gaga mihitsy raha ohatra ka tsy miabotira daholo zay combat rehetra atao momba ny ile zay parsa. Za tsy gaga raha ohatra ka tsy misy miaro ny malagasy zay robainy reto vazaha taratasy reto ny taniny. Nisy 100 hectara hono lasa, misy 1000 hectara, misy 10 hectara, misy 60 hectara, misy 50 hectara, lasan'zao tsy te hanonona an'le izy ahako, fa tonga de fantatsika zany. Satria efa eo am-pelantanan'le vahiny le fanjakana, de le malagasy tsy afaka mifampiaro. Tena mila mandinika tsara tsika am'izao raharaha zao. Fa raha vao tsy mandinika sy misaintsika de tafajabaka tsika. Dikan'izay zany hoe ahoana no elantsika am'izao situation tena manahirina be zao. Mialohan'ny fifidianana ampiasao tompoko ny ratsana rehetra zay voatondro ny lalàna amina adevitra tahaka izao. De eo zany fitsarana, eo fitsarana avy momba ny lalam-pandrenona, eo ny anteny miaram-pirenena, ampiasao daholo zany e. Azo ampangaina ny filohan'ny repoblika eo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Ahoana ny hevitry ny ACC, ahoana ny hevitry ny fitsarana. Fa mbola azontsika atao ihany koa ny miantso adevitra, ahoana ireo mpitahiry ny fomban-drazana malagasy. Ahoana ny hevitry ny société civile rehetra. Ahoana ny hevitry ny ray aman-dreny mpiangonana. Ahoana ny hevitry ireo fikambanana tia tanindrazana eto Madagasikara na ireo antoko politika tia tanindrazana. Za zao liana mihitsiny de efa tsy andriko ny atongavan'ny ady eto FLN, Front de Libération Nationale. Ahoana ny hevitry ny otrikafo. Ahoana ny hevitry ny monima, ahoana ny hevitry ny antoko solida. Tariangarainy dina am'izao frantsay mitondra Madagasikara zao. Be da be izy any ambadika rehetrarehetra any. Efa entsika ny tenin'ny PSD, secrétaire national Ramatoa Eliana Bezaza, ny amin'ny hoe mitaka ny fametraha-pialàna filohan'ny repoblika. Tsy afaka hiaro ny tombontsoa ara-ekonomika atsika mihitsy ny frantsay mitatana ity firenentsika ity. Tsy maintsy malagasy samy malagasy ny afaka mifampiaro. Ka ahoana no atogavantsika zay de mampiasa tsika
ny fepetra no meny lalàna amina trangandravatra miseho tahaka izao. Azo adika ho famadiana tandrazana haute trahison zao. Akoatra na adevitra hafa hoe fisolokiana hoe sinsisa amin'ny alalan'ny latsabatom-bahoaka. Satria ny fitahanao le olona ka. Azonao atao nge no ny laza hoe mba hampakilinina eo anatrehan'ny lalàna. Marina fa tsisy ny enquête de moralité eo anivon'ny ACC rehefa mampiditra an'le taratasy ianao fa taratasy ny jerena. Fa zao mba hampakilinina anao ho am de ta tsara ianao dia azonao atao no mitondra hoe tompoko tao arinan'ny 724 za tsy tao atandrazana dia nanana ty adota taratasy tia mba ho zahanareo eo anivon'ny fitsarana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Zay nge ny ilaina an'le resaka intégrité. Zany ny ilaina an'izany. Zany koa mbola etsotsika ny Bianco sy Mpaky. Raha nisy endrika kolokolo tao ambadika zany ka nisy nafantatra kanefa ninapirina ny adevitra tany ambany vanona tany na tany ambany vatasariana tany hoe aza resahany io fa primoany. Atsotsika daholo zany e. Fa tsy possible zany hoe zay tonga eto de manao rapadango de maka ny aretsika. Tsy izany rangano tolomany malagasy a. Ny ady ngery toere mpanjaka. Ny ady rendremisara ho an'ty Madagasikara ty e. Nisy foko marobe teto ny ady ho an'ty Madagasikara ty. Ny ady ho an'ny vahiny, ny ady tamin'ny vahiny marimarina kokoa. Mboariko tsara le fiteny. Ny ady tamin'ny vahiny zay nieritreritra fa androba an'ty Madagasikara ty. De tsy gaga zany amin'ny fietrika ataonareo rehetrarehetra. Rovan'Antananarivo ataonareo rova Madagasikara. Lay resaka histoire mihitsy ny tsy hainareo. De asianareo Colisée de fomba fametrahanareo ny zavatra rehetra tokony tsy dianao amin'ny rova. Zany hoe rehefa nanana efa nataonareo amin'ny fomba moderna daholo le izy. Zay tokony ho tazomina amina hoe rovasy, ho vakokasa. Na ny fomba fidiranareo de miteny ny olona hoe tsy mety anio io aminatin'ny maizim-bolana de ozy nareo tsy fitokanana fa fanokafana. Na fitokanana na fanokafana lanonam-panjakana ny dikan'izany. Misy dikany lanonam-panjakana idirina anaty rova. Aza ampitoviana ny trano kely rehetrarehetra ery ananana kely ery ianareo hitokana kianjanakolahy. Ianareo anokatra miami. Aza ampitoviana an'izany ny eny an-drova. Misy fanjakana io, misy tompony io tanàna io, misy asiny io, tanomasiny io. Fa tsy ohatry miditra amina kely terrain pavé, tsy ohatry miditra amina EPP na CEG, fa afo zany rovo zany. Mbola tsy tafidinao na ty ambany aty efa misy rano tokony androna. Matoa misy vavady ao, matoa misy aviavy ao. Matoa misy fomba hoe ahoana fidiranao. Mandroso miemitra rehefa mivoaka anatin'ny rova na tia mahitsy ela fanjaka zany. Ahoana ny fomba fandraisana amin'izany trano vola zany. Ahoana ny vibration zany besakany zany. Fa ataonareo tsinitsinina le izy. De mbola lasa ianao miteniteny foana hoe any misy mivazavaza sy mivovo. Eo anaty rova ianao no miteny an'izany. De heverinao fotry ny alika le olona. Le mivovo any alika. Alika no mivovo de ataonao an'izany le malagasy mitondra fanamariana aminao. Tsy mety zany e. Za tsy tentsony fa tsy mety ny fomba nidiranareo maizim-bolana tao. Za tsy tentsony fa naminona nasinareo an'ireny resaka dinosaure sy ny sisy reny. Efa betsaka ny zavatra nataonareo tsinitsiny. Zay no etsoketo ho an'ireo mpitahiry ny fomba andrazana. Ho an'ireo mieritreritra fa misy asiny. Fa misy sotoavina ary misy kolotsaina tokony tandrovana indrindrandrindra eny amin'izany Rovan'Antananarivo. Itoera manjaka miadana, itoera mahitsy ela fanjaka, itoera ny trano vola, itoera ny besakana. Sy ny sisa zany. De zao mba mijoro ihany ianareo. Marina fa manara-maso ianareo fa tsy vita menimenina ny ambadika any ny adevitra. Fa tokony hiteny ianareo.
aza mipetraka am'izany hoe ka zay mitendretsaka draina ka mampatahotra tsy raha ohatra ka samy tsy teny eto fa avelanao ny ataony eto reto olo reto zay efa ato-ambohatra hoy ato ambo hiditra ary efa manao ny fibaikona rehetrarehetra ny frantsay ny vahiny zany fa tsy malagasy de ho aiza nefa rano ty firenentsika ety tsy mampatahotra miresaka an'izany fa hoana no ampatahotra ny aro ny tandrazako de atahotra ve za azafady tompoko tsy faniry zany tsy faniry zany zay indray tsy mba matahotra ny zavatra everinay fa erovana ny tandrazanay zany sy joronay ho an'ny malagasy mitovy aminay iza ny aro kely an'ireo belelo sy mavranjo reo sy reo rovodamby reo raha tsy isika malagasy samy malagasy tsy gaga raha ohatra ka tsy hain'olona hatramin'ny sikla fambolem-bary tsy gaga raha ohatra ka tsy hain'olona hoe ombivosotra zany tsy miteraka tsony zany satria zao tsy hainy le izy le fisainany le sotoavina le zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny saina efa tsy malagasy mihitsy ny eritreretina efa culture européanna ny eo an-dohany efa parisien izy tikan'izay tonga eto izy hikaroka fotsiny izy vola ahafahany miaro ho an'ny fianakaviany sy ny taranany any arina rehefa vita iny lasa izy mody any aminy zao izy zao raha tsy fantatro tsy fantako mba mio information ihany asa na eto na any frantsa ohatra misy some hafahafa zay manko tsy fantako na anisan'le manatrika an'izay fa le fivoahana matetitetika io atao tsidipahatra le firenentsika ory malagasy mba mandonahitra mba mandonahitra hoe anay ty tandrazany ty hijoronay ty Madagasikara ty izao mahazo ny firenentsika de aiza ianao isan'andro de le stady adiny ray isan'andro adiny roa fotsiny sisa ahazonay jiro sisa tsy raharahan'ny olona ianao de menomenonao anaty Facebook ianao de inona vitanao kenao ara menomeninao fotsiniko matahotra ny ijoro ianao isorina aloha voaka n'Ambomamamory voaka ny Itosy voaka n'Andoran'ny Fotsy samy joro am'ty resaka delestage ty fa na de zany fotsiny ihany aza tsy azo ekeny zany ka ny adevitra eto zany de resahantsika tsara tsy adevitra binational ny adevitra eto fa olona simple nationalité frantsay ya Iany Rajoelina frantsay Iany Rajoelina zay filohan'ny repoblika Madagasikara point barre nafinaritra ny resaka nataon'Andriamatoa Parainy Auguste mba jerevy kely inge faly azafady tamin'ny fahitalavitra Ravavy iray omaly interview nataon'Andriamatoa Parainy Auguste raha afaka jerevy amin'ny faly vetivety fa nafinaritra misy izy tsy avelanay moramora ty tsy avelanay moramora ty rehefa hita amin'ny faly izy de mba tenena sy ny ale faly azafady le interview any Andriamatoa Parainy Auguste tamin'ny Real TV azafady vaovao omaly fa tena mba misy fijoron'olona kosa non ianao ve efa nanitsakitsaka ianao amin'ny article 39 neutralité politique de l'administration zany tsisy dikany aminao tsisy dikany amin'le fanjakana ange zany neutralité politique de l'administration zany ampanaovina politika hatramin'ny foloalinda hatramin'ny miaramila 12 janvier tsy gaga aloha za zany tsy de mirarahan'le tenyle segomaly zany hoe izy foana no isafiny anina foloalinda izy mifilofaratabo ka le olona rehefa nteny le sega rehefa nteny fa hanao politika manatrika ny congrès régional ny TGV tany Nalanjoroa fo arisiko efa manao misafise politiquement izy miaraka an'le parti TGV za zany olona hatran'izany zany tsy de tena hoe mahagaga ny fomba fanehoany hevitra Antoine Le Marteau l'enclume rahateo izy satria izy efa nisafidy anao politika efa miaraka amin'le fitondram-panjakana izy soany iny fa amin'ny andraiky ny sarotro zany
satria ny article 39 ao anatin'ny neutralité politique de l'administration ny fitsarana ny tafitra ny administration mazava ho azy ny resaka fampianarana io arako zareo mizara contrat ty avadin'ny politika orange daholo le filoham-pirenena mandeha tsy mianatra ntsony article 49 zany incompatibilité ana fonction zany rehefa filohan'ny republika ianao tsy azonao afangaro amin'ny raharaha antokolo izy le antokonao orange le TGV iny ianao amin'ny cravatte orange iny ianao amina polo orange iny ianao amina kiraro orange pataloha orange dress code code couleur n'lay parti anao nefa zany any am'le fohy be an'le antoky ianao any amin'ny arena ianao député mivory volana décembre manao motion de censure atsonao makeny amin'ny arena ivandry aiza le séparation de pouvoir fantsahana lalam-panorenana daholo zany rehetrarehetrany mangony fotsiny ny article 154 raha ny constitution tsy tokony hanendry gouverneur ianao fa chef de région ao am'izay le chef de le gouverneur mbola sotominao ny apahefana omenao ato amin'le conseil des ministres lasa manao tatitrany amin'ny STD service territorial déconcentré de aizany tsy ady any amin'ny faritrany ny gouverneur sy ny député ny gouverneur sy ny préfet sy ny gouverneur satria ianao no mampanitsaka an'le lalam-panorenana de io ndray le article 46 momba ny zom-pirenena malagasy tsy malagasy ianao de tokony miatra aminao ihany koa le article 46 amina condition d'éligibilité satria efa mazava ny ambaran'ny article 42 ao anatin'ilay code de nationalité very avy hatrany ny zom-pirenenao malagasy ianao satria ianao efa olona ampitaona ny safidy atsitrapo zom-pirenena hafa ianao tamin'ny alalana naturalisation de very le izy de raha raisina zany article 131 ty constitution ty vakiko tsara io izy io ny filohan'ny republika de tsy tompona andraikitra no zavanatao teo amin'ny asana na teo ampanaovana ny raharany afa-tsy amin'ny famadihana tandrazana ny fantikana be vava na ny fantikana verimberina ny lalam-panorenana ny antenimera-pirenena no afaka miampangazy amin'ny alalan'ny latsabata atao apahabe maso alina n'iny ny roa apahatelo ny mpikambana ao aminy zava ny resahana le président de la république n'est responsable des actes accomplis liés à l'exercice de ses fonctions qu'en cas où juge de haute trahison, de violation grave ou de violation répétée de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestes ou incompatibles avec l'exercice de son mandat. Et il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale au scrutin public et à la majorité des 2/3 de ses membres. Ianao zany sady manao haute trahison amin'ity resaka zom-pirenena ity no mbola manao violation répétée ianao fantsahana amin'ny verimberina ny lalam-panorenana article 39 article 49 article 154 article 46 reo efatra eo ihany aloha ny resahako zany hoe momba ny neutralité politique de l'administration momba ny incompatibilité ana fonction momba ny fanendrena gouverneur momba ny resaka zom-pirenena raha tena izy zany efa tsy filohan'ny republika izy aloha d'office no ity zom-pirenena ity fa misy fantsahana ny verimberina lalam-panorenana amin'izao fotoana izao de ahoana misy vatona sondrotry ny tany ve eto misy élite eto ve misy intellectuel eto ve misy cerveau eto ve ahoana nanavotantsika nyty Madagasikara ty raha ohatra ka velantsika malalaka anao ny ataony ohatran'izao ny filoham-pirenena zay imazo ny fanjakana ray manontolo de ahoana ny azoko antoka fa havitanao développement izy nefa izy ara-tsy gasy akory de ty la preuve proof anankiray
ozy lay ministry ny serasera sy ny kolotsaina tamin'lay fandarina tsy ho tompotrano iny artikla 46 izy efa tany ny dadabe any tany nefa frantsay dia automatika rarina izy raha mahazo izany fa zao ty zany artikla 46 ty malagasy izy ato tsisy miresaka ohatran'izao fa zao mivakiko le fanambarany nataon'lay antokony freedom maomaly fa maninona tsy nepozeny kozinareo tao le hoe efa tamin'ny dadabeany ka lovainy tamin'ny ray aman-dreniny io tamin'ny razambeny ary arovan'ny artikla 46 fa hafa mihitsy mifanehotevitra lay antoko freedom tamin'le fanambarany fa maninona tsy napetraka tao zany e raha ohatra ka heverinareo fa nylovainy tamin'ny razambeny io fa maninona tsy nisoratana tao fa ny adevitra artikla 42 43 45 nareo ao anatin'ny code de nationalité dikan'izay niova langazy tampoka satria fantatrareo fa tsy marina le zavatra epozenareo am'le olona aza ampitoviana ny filiation sy ny naturalisation ny acquisition zany sy ny filiation aza ampitoviana zany e de efa miova langazy sady fa ninona raha nitazomina le hoe efa lovainy tamin'ny razambeny io de zay natao tao anatin'le fanambarana fa efa niova daholy le endriky le fanambarana satria nareo mieritreritra anareo ho tenina katraka be nareo mieritreritra anareo fa ny nareo marina fa tsy adala ho an'ny olona rehetra io ka mijoro sy miteniny amin'ny hoe io ny lalàna décret io ny journal officiel zao ny fomba hazona zany resaka naturalisation zany betsaka ane reo malagasy mipetraka ny ivelany mahafantatra tsara pitsopitsony-dalàna hazonan'izany fa miproblema nareo mpanohana le fitoram-panjakana de zao tsy maintsy tokony hiatra amin'ny andro rajoelona ny lalàna momba n'io naturalisation ka raha miatra amin'ny lalàna na izy mametra-pialana avetrany na izy prononce ny ACC na mandraindraikitra ny solombamboka na ny fitsarana ihany ko rehefa misy mitory tonga de miazira par rapport am'izay hoe very ny mahazom-pirenena malagasy azy tokoa noho ireto trangan-javatra reto de matahotra nareo hoe vototra le fanjakana ary efa zay io efa tery ny lalanareo manao mikimaka angenareo io e izay no mahatonga anareo tonga hatrany atsirabe mampiasa hery de ampisehonareo fa mbola matanjaka be anareo le fahefana fa kely sisa fa kely sisa efa ambivitra tsy dupy akory ny malagasy mahiratra reo fa tsy jamba ary misainy reo endry ny malagasy fa misaina ary matahotra an'Andriamanitra ny malagasy na inona na inona adevitra na mahantra sy mavomavo ary zahay malagasy olona misaina amin'ny zavatra tokony isainany amin'ny zavatra rehetra tokony ataony malala mijoro amin'ny fotoana tokony hijoroany ny malagasy zay le tenin'ny Filomarika Ravalomanina raha mbola misy koa ny farany tsy ho foana ny fanantenana dikan'izay andron'Andriamanitra miasa io tompoko ka rehefa andron'Andriamanitra miasa de zao asehon'Andriamanitra ory olom-pirenena sokafan'Andriamanitra ny masontsika ahafantatra fa zao ane le mpitondra anao io e de inona nataonao aza memenina tsony ianao amin'ny délestage fa mazava aminao ny antony aza memenina tsony ianao fa maninona mipotika ny jirama mazava aminao ny antony aza memenina tsony ianao hoe lasa mivahiny ny tany mazava aminao ny antony aza memenina tsony ianao hoe potika le hermady mazava aminao ny antony aza memenina tsony ianao hoe bokatrosy Madagasikara am'izao fotoana zao 4 milliards de dollars mazava aminao ny antony zay isika nandoha am'izany fa tsy le olona sy ny taranany zareo efa mitsotsotra ny ivelany ihany amin'ny vanim-potoana rehetra de ahoana ianao aza memenina tsony ianao hoe de fandripahalemana tsy fakahitana tsy fandripahalema tsisy miary le malagasy ato de fanafiana ry kidnapinina ry mazava aminao ny antony mibanaka mivoaka ny volamena mivoaka ny vatosoa manjavona amin'ny volamena anaty coffre ministère de mivadika vy mazava aminao ny antony
mitrandraketo ny sinoa, mitrandraketo ny rosianina, mitrandraketo tafiditra tsy ny Wagner sisy mazava aminao any antony. Fa ianao andray andraikitra sisa ny tadiavina. Atonina sy mety ve ny fijoroanao andray andraikitra amin'izao situation zao. De miankina aminao sisa. Zay de miteny araka ny tandrifinay. Hoe zao ny zava-misy ry malagasy. De anjarantsika le izy. Fa zao aloha, alefantsika le faneho-kevitra Andriamatoa-Paraina Augusta, zay nisotomina tamin'ny vaovaoan'ny fahitalavitra rahavavy iray. Alatsiny fiara-miasa moa de tonoina le izy tamin'ny Real TV omaly fa misy isaina le faneho-kevitra nataona Andriamatoa-Paraina Augusta de inotsika ary le izy. Tafaly. Iny zany récompense nomena anazy le nanongana an'le président Ravalomanana tamin'ny 2009 raha hitan'ny Fransay fa hoe ohatrany tsy de nazahoan'le nanembana internet itsika satria tamin'ireny le resaka hoe fa misy resaka tamin'ny société pétrolière tany amin'ny Simon Ndrefanglie nomezan'ny Ravalomanana américain zay napiditry laliny amin'ny Fransay hoe analany Ravalomanana teo de izy moa zany nampiasainy tena hitako tena faute ny président zany de izy nanambara azy hatrany voalohany za sy de hiditra amy resaka hoe anao juridisme hoe izao ny lalàna izao ny fa hoe resaka moraly ny tiako teneniny satria président na transition ianao chef d'état de raha sandrianao mangataka zo tenenan'olo hafa raha chef d'état ianao tany amin'ny transition de lasa ianao mangataka hiditry findrana amin'olona raha olo sotra izy de magnino hoe raha olo sotra izy raha mpianatra anao satria samy maro hoe te angalakalaky nationalité hoe satria manamoramora ny fiainana any andafy na ny déplacement makany amin'ny Schengen ranonao kosa président de la république zany ianao sy tokony raman'izany ianao sur le plan moral efa izy moa milaza hoe tetanindrazany de riangova izy de mitenin'olo hoe mivovo zany hoe alika ke zany zany de mety zany gasy zany nataonao hoe mivovo fa ianao zao anao zany tena malhonnête anao monsieur le président misy malhonnêteté ianao atra amin'ny voalohany ka atra amin'izao de malhonnête ianao sy tokony mitondra anaity isona anao sy tokony président anaity ianao milasahanao any France en 2024 fa misy élection présidentielle any France de tokony milasaka agny ianao fa ianao kosa sy mendrika hitondrana amin'ny malagasy sony ary marina mena amin'ny zala hoe ianao ny sy tokony isafo sony andetafiky malagasy satria français ianao fa sy malagasy sy tokony lehibe ny folo andabaoaka sony izy zany raha izy zao zavatra zao hoe misy ary io sy hipetraka io asika malagasy ange manana an'izay patriotisme anazay io ngena voataotsika hoe tamin'ny resaky diao io le varotra tany ity tena hoe sy varotra tany sony ty fa tena hoe anao président de la république vazaha français ianao le sara ho anazy angamba hoa hoe miala moramora izy ary io so apetrakinay iresaka anio ary de hita moa ny dossier ho ataon'ny HCC amy recevabilité ny dossier fa io so apetrakinay io fa sasa apetrapetraky moramora zany satria resaka moral koa le izy akoatra ny resaka lalàna hoa resaka moral fiara-miasa tamina fahitalavitra rahavavy iny zay nisotomina tamin'ny Real TV dia isorina ny Real TV moa zany nahazona an'iny ary ahafahanay mandefa zany satria faneho-kevitra tsara ho fantatry ny vahoaka reny tena nresahany teo mihitsy le hoe le malhonnêteté resaka mivovo nyresahan'le filohan'ny république teny amrova ny resaka fandraisana andraikitry ny ACC tsy apetraka io Andriamatoa-Paraina Augusta zava-dehibe zany fa itya misy faramarana nataon'ny CCS n'Antananarivo sapan'Antananarivo homany faly amintsika eo le izy de ho vakiko satria efa mandeha ny fotoana za eo zany miteny an'le hoe aiza ny fandraisana andraikitry ny vatona sonotro ny tany ny elita reo intellectuel sy ny sisa de zao le izy aloha tonga de vakiko ray mantolo ny CCS sapan'Antananarivo ny vory androany 20 jona 13 de nanapaka fa manaja tanteraka tsaka ny sy andava ny fehi-kevitry ny fila kevi-pirenena CCS natao tamin'ny 7 jona 13 lasa teo
ary mananotranitra fa vokatra mahafapo sy azo tsapahittanana amin'ny fitakiana voarakitry ny fehikevitry ny filakevim-pirenena fa tsy fitanisana ny dingana no lalovan'ireo tompona ndraikitra fotsiny ihany no andrasan'ny sesesy dia ny karama ny vacateur ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ireo retraité chercheur ny heure complémentaire ho an'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra tao mpampianarana 8 sy ny 7 ary 1 sy 2 ny vokatry ny 3 décret ny fahamoana andreo didim-panjakana misa 5 ny titularisation andreo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mangataka ho professeur titulaire ny reclassement ary ny fibodona ny tany université ny foibe pikaroana national sy ny faritry ny toeram-ponenan'ny mpianatra manamafy ny fepotona tapaka nandritry ny filakevim-pirenena hamaliny ny fitondram-panjakana ny fitakian'ny sesesy ireo zio sy asin'ireo hatramin'ny 3 jona 2024 averiko tsara manamafy ny fepotona tapaka nandritry ny filakevim-pirenena hamaliny ny fitondram-panjakana ny fitakian'ny sesesy ireo zo sy asiny ireo hatramin'ny 3 jona 2024 androany 2 jona jerevako tsara 2 jona androany ty zany hatramin'ny 3 jona faharoa satria mila meno tsarotsika eto satria manjaka tanteraka ny gabraraka ny fahatrana lalina iaina ny vaoka tsy mandady arina ny tsy fandrimpahalemana ny fanitsakitsahan'ny mpitondra ny lalam-panorenana ny fanondranana tsy ara-dalàna ny arem-pirenena sy ny sisa ary indrindraindrindra ny fanohitohinana ny mahamasy mandidy ny vahoaka malagasy eto amin'ny tanindrazana sy ny fahaleovantenana dia hanangana cellule de crise faran'izay iaingana ny sesesy ary hamoaka tsokevitra hamahana ny olana maro lafy maharendrika ny firenena eo ambany vahoan'ireo tsy malagasy ny mitabe tsy lany mamba amin'ny anarany Brown sesesy sampana Antananarivo misaotra tompoko tena misaotra ny sesesy sampana Antananarivo tsika amin'ny fandraisana andraikitra satria tena mila an'izany tsika hoe ay zareo vato nasondrotro ny tany ay zareo manam-pahaizana malagasy ay zareo ray aman-dreny ny joroa efa miteny zany zao ny sesesy sampana Antananarivo de manangana ny cellule de crise de atsotsika zany am'ireo ray aman-dreny mpiangonana atsotsika an'ireo ray aman-dreny mitazona fomban-drazana malagasy atsotsika ny société civile atsotsika ny fikambanana atsotsika ny atoko politika rehetra mijoroa mitenena zao ny zavatoza miantra ny firenena efa atombohitro ia ny vahiny manao fibaikona sy fitantanana ny firenena ary zao ny zava-misy iainantsika am'izao fotoana zao ka isorina ny sesesy tamin'ny fanambarana nataon'iny eny ary satria efa amin'ny 12 moa zao tsy maintsy faranantsika fandarina fa manana fandaminany ny ato amin'ny fahitalavitra sy ny radio MBS isorina ny radio Matady misaotra antsika nanaraka ny fandarina ny député Fetra Rahalamizafy-Mololona de nametraka ny teny fialantsiny amintsika satria mbola mitarika fivoriana député Fetra dia tsy afaka nanatratra zany ny fiaonantsika satria izy moa lehibe vodina parlementaire ny atokotika Madagasikara fa dia tafaradalina amintsika amin'ny fotoana mahamety indray ny député Fetra zany capitaine d'équipe ny vondrona parlementaire ho an'ny antokotiko Madagasikara makasitraka antsika rehetra nanaraka ity fandarana ity manome fotoana indray ho an'ny rapitso solomavamboaka hafa ary ady hevitra hafa manodidina ny raharaham-pirenena no entintsika eo dia isaona iankio ijosoa sy faly zay tao anatin'ny fandrindrana ara-teknika niaraka tamintsika makasitraka tompolahy makatelina tompovavy